Bonjour à toutes, bienvenue à toutes à ce moment qu'on a attendu depuis longtemps. Donc bonjour à toutes les invités qui sont ici en ce moment. Bonjour à toutes ceux qui sont en ligne. Toutes celles qui sont à l'étranger. Ceux qui sont à Tamatave, à Majunga, à Tuléar. Bienvenue à toutes. Et surtout, alors bienvenue à toutes les sœurs. Merci beaucoup d'être venus et bienvenue à ce moment. Donc nous espérons qu'on va passer un bon moment. On va dire bonjour. Dis bonjour à ta voisine. On peut se lever et rejoindre nos sœurs pour dire bonjour. Alléluia. Donc c'est un moment important ce matin. Et nous allons espérer au Seigneur. Si tu es ici ce matin, c'est parce que tu as aussi une part dedans pour recevoir aussi la parole de Dieu. Beaucoup plus que ton attente qu'il va te donner ce matin. Oui, tu recevras une grande bénédiction ce matin spirituelle. Alléluia. Allons commencer le moment, on va prier. Alléluia. Seigneur, nous te remercions ce matin. Nous sommes reconnaissants, nous sommes contents ce matin. Et nous sommes reconnaissants car ce moment est arrivé. Séminaire pour les sœurs ici à Mada. Nous savons que tu aimes Madagascar. Nous savons que tu aimes toutes ces sœurs qui sont ici présentes ce matin. Et nous sommes reconnaissants, Seigneur. Nous sommes contentes. Et nous espérons en toi. Seigneur, ces sœurs qui vont intervenir pendant ce séminaire. Et c'est toi qui vas déposer ta parole dans leur cœur quand elles vont parler. Tu vas toucher nos cœurs ce matin. Nous t'attendons, nous espérons en toi. Nous espérons en toi, Seigneur Jésus. À toi, Saint-Esprit, guide-nous ce matin. À commencer par la louange. Pendant la prédication, tout ce qu'on va faire ce matin, c'est toi qui vas nous guider, Seigneur. Sois élevé. Oui, nous t'adorons, nous adorons ton nom. Alléluia. 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 Nous allons passer à la louange. Dora tsikatek zany androany. Saotra sidera laza sy ery ho anao ray mandrakizay miolondretra sy ny tontolo iondrikeo anatrehanao
Sauchasidera lazasieri uanaolai manjakizai yulunjecha sini tuntulu yujike wanacheana manera tani silanicha te ambara fatumpuni funinaicha yana umisanjata manjakizai rayo ni fanzakanao tsiuraf nai manjakizai Sauchasidera lazasieri uanaolai manjakizai yulunjecha sini tuntulu yujike wanacheana Sauchasidera lazasieri uanaolai manjakizai yulunjecha sini tuntulu yujike wanacheana manera tani silanicha te ambara fatumpuni vuninaicha yana umisanjata manjakizai rayo ni fanzakanao tsiuraf lai manjakizai manera nani tani manjakianao tera uanao manjakizai tsy manan-tsala ianao riray tera uanao manjakizai manera nani tany manjakianao tera uanao manjakizai tsy manan-tsala ianao riray tera uanao manjakizai asandrato izy androany nera tany silanitra te ambara fatumpuni funinaicha yanao nisandrata manjakizai rayo ni fanjakanao tsiuraf lai manjakizai Alléluia. Tenez eo akaikinao izao tokoa ny fotoana hideranan'ny tompo androany. Amen. Na misy olona ve eto voniny hideran'ny tompo androany? Ndao tsika hitehaka amafan'ny tompo androany. Atao mafy be. Tsy haiko raha ianareo le hira hoe andao zao ny fotoana iankofana dia andao hiarirantsika zao dia ataontsika miredina tsara ho an'ny tompo. Amen. Sono fotoanako fanahandao meu aty anivony fonao anandratrafy anao rany nao meu anatreany tompo andao ndao sono fotoanako fanao ndao meu azy anivony fonao
anajachavnyana ranihandao dao newanachea nitumpu yulundechi yakini yanaranao yanguke wanacheyanao arena lebe myanjireuzai mifale wa minao umekwano zene chamumbaai apecha ke watungu chao amini fusai nasifanai luana rangwana tao sono futonyaku midera nao sai tupo newaneliuni asara chanya naranao anajachafnyana rani Sanja tuisianjwa now ewanachea itupu yulunde chia kini yanana now napiruke wanachea now arena lebe myanjireuzai mifane waminao umekwano zere chamumbaai apecha ke watungu chao amini fusai nasifanai luanara yulunde chia kini yanara nao yakuke wanachea nao arena lebe myanjireuzai mifale waminao umekwano zere chamumbaai apecha ke watungu chao amini fusai nasifanai luanarangwana sono futonyaku fana newasiani funa da anajachafnyana rani da wewanachea nitupu da Skafini mas unifutu Skafini mas unifu Tiai tanawa Skafini mas unifu Tiai tanawa Tiai tanawa Skafini mas unifutu Skafini mas unifu Tiai tanawa Tiai tanawa Skafini mas unifu
ahitanao nao isandratra mifazavany voninahitra arotsany eny sy fity iraha hoe masina 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 ahitanao isandratra mifazavany voninahitra arotsany eny sy fity iraha hoe masina 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 skafiny maso ny frukto skafiny maso ny fruto de ahitanao skafiny maso ny frukto skafiny maso ny fruto de ahitanao ahitanao isandratra mifazavany voninahitra arotsany eny sy fity iraha hoe masina 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 ahitanao isandratra mifazavany voninahitra arotsany eny sy fity iraha hoe masina masina masina. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint, 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 je désire te voir. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, Seigneur, trois fois saint. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, Seigneur. Tu es saint, tu es saint, je désire te voir. Jésus. Alléluia, ti aiutanao tokoa i Tompo. Iteranao zahay Tompo. Alléluia. Fa masina ny anaranao, dia anarana ambony indrindra. Alléluia. Misaotra anao Jesosy. Asondraton'ny Tompo ny tananao androany dia irao mandraky izay ianao, mandraky izay ianao, mandraky izay ianao, mpanjakanay Tompo, mpanjakanay Tompo. Panjakanay Tompo,
Vecchio fa le biasanose tu Manabaranya Sana Timis Timi Sia Suarina Mina Tupo Irau Majaki Sayana Jaki Zayana Patakana Tupo Takana Tupo Yakukiza Itakana Tupo Majaki Sayana Patakana Tupo Yakukiza Itakana Tupo Majaki Sayana Patakana Tupo Yakukiza Itakana Tupo Chantons ensemble, à jamais tu seras. À jamais tu seras. À jamais tu seras. sur le trône. L'agneau sur le trône. Prends Je ta place. fléchis mes genoux Fléchis mes genoux. pour t'adorer. À jamais tu seras. À jamais tu seras. Jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. Jésus, Jésus, Jésus. Dotsikaretsha iaraka iantson'ny anarany androany zay fotsiny le tombona Jésus. Alléluia. Jésus, atoy. Le anarany ambony anarana rehetra. Jésus, nous te louons Seigneur. Tu es le roi des rois. Tu es digne de la gloire, Jésus. Alléluia. Jésus, Jésus, Miankuka, Miankukewa, Tungucha, Teso. The words of Vonaicha androany. Miankuka, Miankukewa, Tungucha, Teso. Miankuki,
Yesu mfawaka Nifuna mitala wa mina Asaratu ilo mafi weteso Asara chani vava kawana Jesus Vava kawana mya jana no Famasi nya na utupo Hallelujah 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 Ya jana no se Asana chewa no ibavase famasi na Tu es ça, Seigneur.
3 fois ça. Sois élevé.
prosternés, nous t'adorons. Saint est le Seigneur, la création déclare ta gloire. Oui, tu es digne d'être loué. Nous adorons ta majesté. Saint, tu es Seigneur, et le Seigneur, la création déclare ta gloire. Tu es digne d'être loué. Nous adorons ta majesté. Oui, merveilleux, merveilleux est notre Dieu. Tu es bon et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand, prosternés, nous t'adorons. Merveilleux est notre Dieu. Tu es bon et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand, prosternés, nous t'adorons. Prosternés, prosternés, nous t'adorons. Prosternés, nous Utafakamba nami nawe, hilo yaniwe.
Alléluia. Samy mahazo toerana. Alléluia. Mbola mamerina ny fiarabanantsika rehetra tonga soeto amin'ity fotoanandroany ity. Donc bonjour encore à tous pour ce matin. Dia hiditra amin'ny filazana vetrantsika. Donc on va passer aux annonces. Misaotra antsika rehetra aloha namaly ny antso. Donc Namaly ny antson'ny tompo. merci à toutes d'être venus. Dia mbola manasa antsika amin'ny herin'ny anoto izao mbola misy fotoana eto ohatran'izao ihany. Donc samedi prochain, nous vous invitons encore à venir. Tena zava-dehibe ny fotoana satria reto raha vavintsika reto avy any ivelany reto. Donc ces moments sont importants puisque ces sœurs viennent de Maurice et de La Réunion. Dia nisy naniraka izy ireo tonga eto izany hoe ity fotoana ity dia tao am-pon'ny mpanompon'Andriamanitra mihitsy izao fotoana atrehantsika izao. Donc on leur a envoyé ici et ce moment était dans le cœur de son serviteur. Tao am-pon'ny frère Mickey moa zany. Donc c'était dans le cœur du frère Mickey. Dia tena zava-dehibe hoe tongatsika ian'ny ten'Andriamanitra ian'ny fampaherezana. Donc ce qui est plus important, c'est que nous sommes là pour entendre sa parole, son encouragement. Azafady kely amintsika anaty teny vitsivitsy fotsiny moa zany satria ny Citiamay no nandefan'izy ireo. Donc c'est Citiamay qui a envoyé ses sœurs ici. Dia azafady kely amintsika vetivety fotsiny hoe inona moa ny atao hoe Citiamay. Donc je vais vous expliquer un peu c'est quoi Citiamay. Citiamay dia tsy fikambanana le izy fa donc Citiamay c'est pas une association. Fa fivondronana pasteur maro be manerana an'izao tontolo izao. Donc c'est une équipe de plusieurs pasteurs dans le monde. Dia ireo pasteur ireo tsy hoe niala tamin'ny fiangonany ce sont pas des pasteurs qui ont quitté leur église. Fa tena hoe nanaiky ny filazantsara ny fo apostolique. Donc ce sont des pasteurs qui ont accepté, unis par le message de la croix et le cœur apostolique. Dia io fikambanana io dia fikambanana natao hitondra famatorana ho an'ny mpanompon'Andriamanitra erak'izao tontolo izao. Donc c'est pour amener une maturité au sein de tous les pasteurs du monde entier, les dirigeants d'église. Izy io zany tambazotra dia firaisapo sy firaisam-panahy tena zava-dehibe voalohany indrindra. Donc ce qui est plus important, c'est l'unité de cœur et l'unité d'esprit. Ho andreo izay mpanompon'Andriamanitra izay efa resy lahatra any amin'ny filazantsara ny azo fijaliana moa zany. Pour tous les serviteurs qui sont convaincus de l'évangile de la croix, sy ny fampianarana tsy misy cléma ihany koa. ainsi que la sainte doctrine. Dia izay tena hoe mazava-dehibe amin'ny fotoanandroany averiko foana hoe tena zava-dehibe le izy. Voilà pourquoi je répète que ce moment est très important pour nous. Ahen'ny fotsika androany ian'ny fampaherezantsika androany. Nous allons entendre le cœur du Seigneur, on sera encouragé. Dia tena sokafo fontsika tsirairay avy satria manana zavatra ho antsika ny tompo. Alors allons ouvrir notre cœur parce que le Seigneur a quelque chose de prévu pour nous tous. Amen. Amen. Dia manarak'izay koa dia misy rapitso tolakandro. Et demain après-midi, misy ny fivoriana ho an'ny tanora ihany koa. il y aura une réunion des jeunes. Ho anareo izay manana zanaka tanora dia asaina ny tanora rehetra satria tena zava-dehibe ihany koa fotoanan'ny tanora rapitso io. Donc on invite tous les jeunes à venir parce que c'est un moment important aussi. Misy fampianarana izay hoentin'ny mpanompon'Andriamanitra ihany koa ho an'ny tanora rapitso. Donc il y aura un enseignement que le serviteur de Dieu va ramener.
dia tena manasa antsika rehetra izay manan-janaka tanora entano raha manana rahavavy tanora dia tano tonga fa tena zava-dehibe izany fotoana izany. Donc ceux qui ont des enfants jeunes, enfin les parents qui ont des jeunes ou des amis jeunes, bah, allons inviter ces jeunes-là à venir demain. Tsy ho an'ny tanora zazavavy ihany fa ho an'ny tanora rehetra ilay fotoana rapitso. C'est pas uniquement pour les jeunes sœurs, mais c'est tous les jeunes frères et sœurs. Tolakandro ilay izy C'est l'après-midi manomboka amin'ny 2 ora. à 14h30, à 14h. Ie, dia manarakarak'izay a farany a sao dia lavabe a misy boky a izay efa nadika tamin'ny teny malagasy. Donc il y a un livre qu'on a traduit en malgache. Reo boky ireo a dia boky nosoratany frère Miki. C'est un livre ce sont des livres que le frère Miki a écrit. Témoignage keliko manokana fotsiny a za efa namaky an'ireo boky ireo. Donc un petit témoignage, j'ai déjà lu ces livres. Fa tena hoe mitondra fanambarana ao anaty fotsika ireny boky ireny a. Mais ça ramène une vraie révélation dans notre cœur. Rehefa ohatra hoe tsika tsy voatery mihaino tenin'Andriamanitra fa raha ohatra hoe manam-potoana tsika dia mamaky boky. Donc si on a le temps pour les lire, dia tena zava-dehibe a mamaky an'izany tena misy fanambarana tonga ao anaty fotsika ao anatin'ireny boky izay vakiantsika ireny. et c'est très important de les lire parce qu'il y a vraiment une révélation qui vient dans notre cœur en les lisant. Dia manasa antsika rehefa mirava dia hisy fivarotana boky a ny asa fanompoana 10 ilay izy a dia amin'ny fanambiny azo fijaliana. Ireo boky anankiroa ireo izany no amidy rehefa mirava. Donc à la fin de cette réunion, il y a le livre sur les 5 ministères et le défi de la croix. Ie, dia tahiny tompontsika rehetra dia averiko foana hoe sakafo ny fotsika. Donc que le Seigneur nous bénisse et allons ouvrir notre cœur. Dia ho an'ilay fivorian'ny tanora teo azafady a raha ohatra hoe misy ray aman-dreny afaka. Ah, et pour la réunion des jeunes, s'il y a des parents qui veulent venir, Dia afaka tonga satria fampaherezana natao an'ny tanora sy ny ray aman-dren'ny tanora ilay izy. alors les parents sont invités à venir parce que les parents aussi sont concernés. Dia izay a dia raisitsika sœur Gina. Donc allons accueillir la sœur Gina. Ah, que le Seigneur nous bénisse. Donc bonjour à tous, à toutes, celles qui sont sur place et celles qui sont en ligne, que ce soit ici à Madagascar ainsi qu'à l'étranger. Donc le moment est arrivé, nous allons entendre la parole de Dieu. Mais avant ça, nous allons accueillir la sœur Marie-Claire. Tu peux venir. Bonjour à toutes. Manaona Taol. C'est vraiment une grâce d'être là ce matin. C'est vraiment une grâce d'être là ce matin. Tena fahasoavana no mahatonga antsika eto zao maraina zao. Et c'est vraiment appréciable de vous voir. Tena faly zay mahita anareo Parce que vous êtes dans notre cœur. satria anareo amponay. Et comme la sœur Taïne disait tout à l'heure, le Seigneur nous aime. Araka ny tenin'ny rahavavy tahina teo hoe mianampy antsika ny tompo. Et de voir toute l'église là ce matin, tous les frères, les sœurs plutôt, pas les frères. Dia mahita ny rahavavy rehetra amin'izao maraina zao. Et on est vraiment un peu ému. Un peu ému. Somary mampietsi-po kely anay ny mahita antsika rehetra zao maraina zao. Mais le Seigneur est bon. Fa Hein? tsara ny tompo. Et tout à l'heure on a chanté le Seigneur est merveilleux. Tsara ny tompo. Et ce matin, Dia zao maraina zao on peut voir la grâce de Dieu dans chacune de nos vies. afaka hita ny fahasoavan'ny tompo ao amin'ny fiainantsika tsirairay avy. On voit comment le Seigneur comment prend soin de nous. Hita hoe ahoana ny fikarahan'ny tompo ny fotsika Et il ne nous laisse jamais tomber. ary izy dia tsy diso izany.
Et je crois que, comme les sœurs disaient, il y a encore beaucoup de choses que le Seigneur en réserve pour nous pendant ces moments qu'on est là. Araka ny tenin'ny rahavavy rehetra teo fa mbola betsaka ny zavatra no manompo antsika mandritra n'izao séminaire zao. Parce qu'il veut vraiment nous affirmer en Jésus. Satria tena tia no ho tsara fototsika eo amin'ny tompo amin'ny Jesosy. Et ce matin, vraiment, notre cœur est reconnaissant pour la grâce de Dieu. Dia zao maraina zao tena mankasitraka ny fotsika amin'ny fahasoavan'ny tompo. Parce que malgré nos chemins compliqués et difficiles, Na dia sarotra raha ny lalana, mais le Seigneur était là. fa ny tompo dia teo foana izy. Vous savez, l'Église ne dépend pas d'un homme, Ny fiangonana tsy miantoka amin'ny olombelona, mais la main de Dieu sur notre vie. fa ny tanàn'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Et quand on a cette révélation de Dieu dans notre cœur, Dia rehefa misy an'izay fanambarany Andriamanitra izay ao am-pontsika, ben on est capable de tenir dans toutes les épreuves. dia afaka tena mijorotsika amin'ny onjam-piainana rehetra. Et on est reconnaissant aux serviteurs de Dieu qui nous portent dans leur cœur. Dia izay tena mankasitraka amin'ireo mpanompon'Andriamanitra izay mitondra anareo pony. Et de savoir qu'on n'est pas laissé dans un petit coin à Madagascar comme ça. Dia mba ho fantatra hoe itsika tsy hoe mandehandeha rery manodidina Madagasikara fotsiny fa Mais les serviteurs de Dieu est concerné par notre vie. ny mpanompon'Andriamanitra dia tena mijery ny fiainantsika. Il veut nous amener vraiment à connaître Jésus. Ny sitrapony zareo dia tena ahafantarantsika ny Jesosy. Mettre en nous sa connaissance. Ampita amintsika ny fahalalana ny Jesosy. Pas un évangile qui va nous promettre beaucoup de choses, Tsy hoe filazantsara ame fanantenana betsaka ho antsika, mais un cœur qui nous aime et qui prend soin de nous. fa fo izay mikarakara antsika, sady tia antsika. Mais le Seigneur est bon. Fa tsara ny tompo. Hein? Je vous donne le bonjour de... Je vais vous donner le bonjour du frère Joseph pour ceux qui le connaissent. Ia, dia mampita ny fiarabana avy amin'ny Joseph ihany koa izay mahalala anazy. Il va bien. Va- Merci Jésus. Salama tsara izy. Et on vous aime. Hein? Dia tianareo, Vous êtes dans nos cœurs, dans nos prières. ao am-pona ianareo anatin'ny vavaka iny. Et on sait que l'évangile va aller de l'avant. Ary fantatra efa ny filazantsara dia hitatra. Et que le Seigneur va se servir de chacune de nous ici. Ary ny tompo dia ampiasa antsika rehetra eto. Parce que dans votre cœur, vous désirez l'œuvre de Dieu. Satria ao am-ponareo dia maniry an'izany asan'Andriamanitra izany. Il faut faire confiance à l'évangile. Mila matoko ny filazantsara tsika. Et le Seigneur sait comment emmener son église à la perfection. Ary fantatra ny tompo ny hitondrana amin'ny fiangonany. Et on va servir le Seigneur ensemble. Dia ndao tsika hanompo ny tompo hiaraka hanompo ny Après, il n'y a tompo. pas Madagascar, Réunion, Maurice, mais on est la famille de Dieu. Tsy misy hoe Madagasikara, La Réunion na Maurice fa tsika fianakavian'Andriamanitra. C'est sûr, géographiquement, chacun, on est dans notre pays. Raha ohatra hoe jerena ny géographie dia samy any amin'ny tanitsika Et tsika. quand on se retrouve, on sent que on fait partie de la famille de Dieu. Fa nefa tsapa hoe tsika dia ao anatin'ny Et fianakavian'Andriamanitra. ça, c'est une grâce. Ary zany tena fahasoavana. C'est pas partout qu'on ressent cet esprit-là. Tsy amin'izao rehetra zao no ahitana an'izany. Et ouvrons nos cœurs ce matin parce que je crois que le Seigneur a beaucoup de choses pour nous. Dia andao hanokatra ny fotsika efa manana zavatra betsaka ho antsika ny tompo. Je sais que ça fait longtemps que vous avez désiré ces moments-là, Fantatra hoe efa ela ny andrasanareo amin'izao fotoana izao a. mais le Seigneur est fidèle. Fa matoko ny tompo. Et le Seigneur va vraiment nous rafraîchir ce matin. Ary dia tena Rafraîchir, je sais pas. Il va nous bénir. amelombelona antsika indray. Zao maraina izao. C'est bon d'être là ce matin. C'est Tsara bon izao d'être antsika là. zao En tout maraina cas, moi izao. j'apprécie d'être là et trop content. Za d'être là. tena faly eto amin'izao maraina izao. Merci Jésus. Misaotra tompo, misaotra Et on Jesosy. accueille la sœur Marie-Jo qui va Donc andray parler de la any part du Seigneur. andray any rahavavy Marie José isika zao maraina izao. Hein? Et le Seigneur va nous bénir. Et on est là pour vous. Dia eto Pendant izay cette ho semaine. anareo mandritra nyity herinandro ity. Amen. Amen.
Voilà, bonjour tout le monde. Ah là là, miaravantsika rehetra. C'est vraiment une grâce d'être là. Tena fahasoavana ny tonga eto Et androany. je suis là vraiment avec un cœur reconnaissant Za raha tonga eto a dia miaraka amin'ny fo tena feno fankasitrahana. de pouvoir répondre à l'appel de Dieu, Ahafahako mamaly ny antson'ny tompo de pouvoir être obéissante. ary indrindra koa afaka makatoa. Et le seul désir de mon cœur, c'est de plaire au Seigneur. Ary zany ny tena faniriany foko indrindra dia ny hoe anao izay mahafaly ny tompo. Et de vraiment vivre pour le Seigneur. Ary indrindra ihany koa hiaina ho an'ny tompo. Amen. Amen. Et je crois que ça aurait été bon aussi que j'accueille l'équipe Hitako angambany hoe mba tsara ihany koa raha mandray an'ireto ekipa ireto a. qui nous accompagne, Ireo izay manohana anay a niaraka tonga taminay. les sœurs de la Réunion, on a vu Marie-Claire, Ny rahavavy any La Réunion a Marie Claire a, il y a Carole, Carole, Margaret, Margaret, Karine. Karine. C'est bon de ressentir le cœur, le soutien des Tena sœurs. tena tsara tokoa maheno n'izany hoe misy rahavavy a manohana maheno ny fon'izy ireo a Qui ont mitohana avy any zareo qui ont a. vraiment à cœur l'œuvre de Dieu. Izy ireo koa dia tena manana po a ny asan'Andriamanitra. Et de l'île Maurice, mon pays, Ary avy any amin'ny firenena misy a dia ny Nosy Maurice. on accueille notre sœur Kamla qui est là aussi, Andao raisina koa rahavavy Kamla, ma sœur Sophie rahavavy Sophie et Odile. ary Odile. Hein, ce sont des sœurs avec qui on sert le Seigneur ensemble. Izy ireo a dia rahavavy miara manompo ny tompo. On ne peut pas servir le Seigneur seul. Tsy afaka manompo ny tompo irery zany isika. Hein? Impossible de faire son chemin seul. Tsy vitantsika zany hoe manao ny azakazakitsika irery zany. Et je suis tellement reconnaissante quand Marie-Claire parlait du frère Mickey. Za manokana tena hoe feno fankasitrahana rehefa niresaka mikasika ny ranadamiki teo i Marie Claire a. Et c'est vraiment un papa dans l'esprit. Dia tena hoe ray ao amin'ny fanahy tokoa izy. C'est vrai, c'est grâce au Seigneur que je suis là, Tena hoe noho ny amin'ny fahasoavan'ny tompo no matoy izao maheto an'andro any. mais grâce à la vie de notre frère, Fa ihany koa noho ny amin'ny le fiainany, chemin qu'il a pris, ny amin'ny lalana izay L'évangile. nekeny, ny filazantsara izay je peux dire merci Seigneur, no raisin'ny rahalahy Miki et ary ny merci à afaka notre miteny hoe frère, et merci à notre frère Mickey. afaka miteny hoe misaotra Jesosy a fa misaotra ihany koa rahalahy Miki. C'est vrai, hein? Ary marina zany, L'évangile est puissante. mahery ny filazantsara. Je peux dire j'aime Jésus, Afaka miteny hoe tiako Jesosy, je veux le servir, te hanompo azy a, mais si j'avais pas l'évangile, fa raha ohatra ka tsy manana ny filazantsara, si j'avais pas l'évangile de la croix, tsy manana ny filazantsara ny azo si fijaliana, j'avais pas une direction où aller, ary tsy manana torolalana hoe aiza no tokony ho alehako, malgré que j'aime le Seigneur, na dia tena tiany Jesosy je tokoa suis ary a, sûre que je serais perdue ary tena mino a fa very a, et même déviée dans beaucoup de situations. ary tena mivily lalana amin'ny manoloana na zavatra maro, Mais quelle grâce. fa tena fahasoavana. Amen, mes sœurs. Amen rahavavy a, Il y a eu des luttes, misy ny ady, beaucoup de situations, betsaka ny zava-mitranga, mais le Seigneur est fidèle. fa Andriamanitra dia Quand, mahatoky. quand on l'aime de tout notre cœur. Rehefa tena tiatsika amin'ny fotsika rehetra izy, Et je sais que nous l'aimons. Je sais que nous l'aimons. ary fantatro a fa tena tiatsika ny tompo. C'est pour ça qu'on est là. Izay no mahatonga antsika eto, Parce qu'on aime Jésus. satria tiatsika Jesosy. N'est-ce pas, mes sœurs? Sa tsy zany rahavavy Hein? izany. Là, je vous demande qui c'est qui aime Jésus. Je suis sûre que toutes les mains seront levées. Raha manontany zao za hoe iza ny tian'i Jesosy a, mino fa mitsangana daholo ny tanana rehetrarehetra. Gloire à Dieu. Voninahitra ho Merci, an'Andriamanitra. Seigneur. Misaotra Jesosy, Mais il y a une façon fa misy fomba. d'aimer Jésus, Misy fomba fitiavana an Jesosy, de marcher avec Jésus, mifandehanana miaraka amin'ny Jesosy, hein, et d'obéir à sa parole. ary ny fankatoavana ny Et teniny, de vivre sa parole. ary miaina ny teniny, De vivre l'évangile. miaina ny filazantsara. C'est ça la différence. Zay a no mampiavaka On azy. peut aimer Jésus, Afaka hoe tian'i Jesosy, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à notre manière, à nous. fa be dia be ny zavatra azontsika atao amin'ny fomba fanao antsika manokana. Mais on veut apprendre. Fa
te hianatra isika à servir Jésus, hanompo ny tompo à aimer Jésus. hanompo ity De an la bonne jesosy manière. amin'ny fomba mendrika indrindra Et je suis sûre que quand on était dans le monde, ary mino aho fa tamintsika mbola tany amin'izao tontolo izao fontsika tany amin'izao tontolo izao pareil comme moi, toy izany koa avant ny de connaître tenako Jésus, tamin'ny ny alohany namatarako an jesosy j'avais toutes sortes de mauvaises qualités, allons be dire. deabe ny azoko lazaina hoe toetra ratsiko Peut-être orgueilleuse, mety hoe miavonavona méchante, masiaka je ne sais pas quoi encore, mais tsy haiko tsony e maro je suis sûre. Qui c'est qui était parfaite avant de connaître Jésus? izany eto no afaka miteny hoe tanteraka izy tamin'ny mialohany namatarany an Et jesosy même avec Jésus, on n'est pas encore parfaite. eny ary na miaraka an jesosy ary tsika ankehitriny mbola tsy tanteraka isika Vrai ou faux? marina zany sa Qui c'est qui diso peut dire je connais tout ce matin? izany afaka miteny androany mariana hoe Je efa suis- haiko ny je suis zavatra rehetra arrivée. efa tanteraka J'ai pas besoin de personne. tsy mila nizaniza tsony aho e Je sais Jésus, Jésus est dans mon cœur. J'ai l'appel de Dieu sur ma vie. manompo ny tompo a atao poko jesosy za vao antso Je fonce. tena hoe mandroso aho zany Mais il faut savoir où foncer. fa mila mahafantatra hoe aiza zany le hoe androso andeha Où mafy aller? be io aiza no ale Amen. amen Sinon, si on n'est pas sur ce chemin avec le Seigneur, mes sœurs, satria raha tsy eo amin'ilay lalana miaraka amin'ny jesosy si on sika ne raha permet pas vavitany a l'évangile raha ohatra ka tsy ao de- amin'le de filazantsara nous changer, de nous changer. raha ohatra ka tsy avelantsika ny filazantsara anovatsika Et ben écoute, on va tourner en rond, dia tena hoe iodikodina eo tsika n'est-ce pas? sa tsy zany On va tourner en rond. tena iodikodina eo tsika Mais nous, on va croire qu'on est sur le bon chemin. tsika mieritreritra fa hoe eo amin'ilay lalana tena izy a Mais on va tourner en rond. fa nefa ny eo tsika dia miodikodina eo Et ihany il y aura même des choses du passé qui seront encore en nous, dia mbola isy koa ireo zavatra tany amin'ny lasa izay mbola ho ao anatintsika ihany qu'on ne se rend même pas compte. indraindray ary tsika tsy tonga saina akory Notre caractère, ny toetrantsika notre façon ohatra de faire, ny fomba notre fanaontsika façon d'agir, ny fomba Notre- fanaontsika notre façon de penser. ny fomba fieritreretantsika Je vais dire avant de connaître le Seigneur, ny tiako tenena hoe le zay toetra mbola Mais teo on peut- alohana amataratsika an jesosy zay on peut être dans l'église aujourd'hui. fa mety hoe afaka eto anivon'ny fiangonantsika ankehitriny Si on ne permet pas le Seigneur de faire cette œuvre profonde en nous, fa raha ohatra ka tsy mamela an jesosy anao an'izay asa lalina ao am-po zay tsika de nous travailler, zay hoe nous ikarakara briser, atsika anorotoro atsika de nous libérer, anafaka atsika ben, on peut encore avoir ces choses du passé. dia mbola mety hoe afaka misy an'izay zavatra ny lasa zay ao Peut-être anatintsika certains, on a laissé derrière, mety hoe misy ny sasatsasany tokoa efa zavatry ny lasa zany efa vita mais, tsika mais si on ne fait pas attention, fa raha ohatra ka tsy notre mitandrinatsika passé peut nous rattraper. dia le lasantsika iny afaka anatratra atsika indray Comme la parole de Dieu nous dit, araka ny ten'andriamanitra dans Colossiens, je crois. kolosianina angambany izay On ne va pas ouvrir. Ne retourne pas comme avant, hoe aza miverina toy ny teo aloha comme nous étions, comme nous marchions autrefois. tampoky ny nandehanantsika teo aloha Qu'il y ait un comportement fa tokony hisy fitondratena et un changement en nous. sy fiovana ao amintsika Qu'il y ait un progrès dans notre marche avec le Seigneur. tokony hoe misy fandrosoana ao anatin'ny fandehanantsika miaraka amin'ny tompo Ça aussi, c'est dans la parole de Dieu. zany koa dia voalaza ao anatin'ny Il faut ten'andriamanitra qu'il y ait ce progrès dans notre marche avec Jésus. tokony hoe hisy fandrosoana ao anatin'ny fiarahantsika amin'ny tompo Et ce amin'ny progrès, jesosy mes sœurs, ce progrès, ary io fandrosoana io raha vavy c'est pas dans les choses naturelles. tsy zavatra hoe hita amin'ny hita maso C'est pas zany en donnant ou en faisant des choses. tsy hoe rehefa manao an'le zavatra tsika na manolotra C'est zavatra pas en venant nettoyer l'église tsy hoe rehefa tonga tsika manadio fiangonana ou faire la louange, na mihira qui est bien, tsara zany qui fait des visites. mandeha mamangy ny olona Toutes ces choses-là, fa reny zavatra rehetrarehetra reny a si on ne progresse pas dans l'esprit, raha ohatra ka tsy mitombo ao amin'ny ara-panahy isika ce sera en vain. dia Ce zava-poana sera de notre propre force. lasa amin'ny herin'ny tenantsika fotsiny ihany Si on ne cherche pas le Seigneur, raha ohatra ka tsy mitady ny tavany comme je dis, si on ne permet pas le Seigneur araka ny voalazako teo hoe raha tsy mamela ny tompo isika de nous libérer, tena hoe anafaka de travailler en nous, hiasa ao anatintsika d'être prête
Ary vonina à être humilié, vonina ny hoe à être cassé, anetry teny à être ho brisé. torotoro à être brisé. ho torotoro Il faut qu'on s'attache aux choses d'en haut. mila mifikitra amin'ny zavatra avy any Quand on ambony veut isika. marcher avec le Seigneur, Rehefa te handeha araka on, amin'ny on tompo aime a, Jésus, rehefa tian Jesosy on veut le servir. te hanompo azy Ben, il y a un choix à faire. dia tena misy safidy tsy maintsy Il y a un atao choix à faire. misy safidy atao Et ce choix, on le sait. ary efa fantatritsika izay Hein? safidy On zay ne peut pas marcher selon notre chair, tsy afaka mandeha araky ny filan'ny nofontsika itsony selon notre désir, araky ny filatsika izay tiatsika mais de marcher selon l'Esprit du Seigneur. fa mandeha araky ny fanan'Andriamanitra Mais il faut chercher le Seigneur. fa mila mitady ny tompo isika Il faut laisser l'Esprit de Dieu nous saisir. ary avelantsika ny fanan'Andriamanitra Il faut ahazo laisser, il atsika faut laisser l'Esprit de Dieu nous changer. mamela ny fanan'ny tompontsika anovantsika Il faut laisser l'Esprit de Dieu nous prendre. ary mamela ny fanan'ny tompokontsika ahazo Il atsika faut que notre vie soit une vie donnée. tokony hoe ho tongotsika hoe ny fiainantsika dia fiainana atolotra C'est pas une vie que comme nous on veut vivre, ben comment je vais dire ça? On se donne un petit peu, tsy hoe araky ny fiainana tiatsika hiainana azy ohatrany hoe manome kely a eto a mais il y a un petit peu comme nous on veut. fa misy tokoa hoe tia indray ohatra zao ny tiavako anaovana azy N'est-ce pas mes sœurs? sa tsy zany raha Il faut qu'on vavy s'attache aux choses d'en haut, fa andaontsika hifikitra aux amin'ny choses zavatry de ny l'esprit, fanahy zavatra avy any aux ambony choses qui ne périssent pas, zavatra tsy mety lo aux choses du Seigneur, zavatry ny tompo aux choses qui n'ont rien à faire avec les choses terrestres. zavatra tena tsy misy ifandraisany amin'ny Ça, zavatra c'est eto an-tany l'œuvre que le Seigneur veut faire dans notre cœur. ary zay indrindra le asa tiany tompo atao amin'ny potsika Vous savez, il y a un verset qui vient là. misy ten'Andriamanitra zay tonga amiko Souvent, zao on lit dans Marthe et Marie. matetika tsika miresaka mamaky ny C'est boky dans Luc, misy any Martha sy Maria ao amin'ny lioka no misy an'izany Dans Luc 10, je crois. Luc 10, verset 42. lioka Je toko pense. fafolo andininy faharoa amby efapolo angambany Souvent, on a lu ce verset. matetika dia vakitsika io andinitsoratra masina io Et souvent, des fois, on s'est arrêté ary matetika dia mijanontsika eo amin'le hoe sur ce que Marie a choisi la bonne part. hoe Maria dia nifidy ny anjara tsara Ben moi, je suis pas Marthe, moi, je suis Marie. za aloha tena tsy Marta mihitsy za tena Parce que Maria Marie a choisi la bonne part. satria i Maria dia nifidy ny anjara tsara Et la bonne part que Marie a choisie, mes sœurs. ary io anjara tsara zay nisafidiany Maria Est-ce io que raha c'est vavy juste être au pied du Seigneur et entendre l'évangile? izany ve dia ny hoe mipetraka eo an-tongotro ny tompo sy mihaino ny teniny fotsiny C'est que ihany zay ihany ve Il faut vivre ça. fa mila iainana zany Je suis sûre que ce que Marie, quand elle était au pied du Seigneur, à chaque fois qu'elle a entendu l'évangile, za mino fa Maria isaky ny eo an-tongotro ny tompo izy ka maheno ny je suis ten'Andriamanitra sûre que c'est pas seulement elle a écouté, elle était contente d'entendre, mino aho fa tsy hoe teo izy dia faly maheno et que souvent on dit, mais elle a choisi la bonne part. dia rehefa avy eo dia miteny hoe nisafidy ny anjara tsara izy Mais je suis sûre que la bonne part que Marie a choisie, fa mino aho fa ilay anjara tsara ny safidiany Maria elle a mis en pratique ce qu'elle entendait. dia tena hoe napiariny zay zavatra Elle nyrenesiny vivait ce qu'elle entendait. niainany ny zavatra Elle nyrenesiny vivait ce qui venait de la parole de Dieu niainany zay zavatra noraisiny avy amin'ny tenin'Andriamanitra concernant son rôle à elle mahakasika ny anjara toerany en tant que femme, ama vehivavy en azy tant que sœur, ama rahavavy azy n'est-ce pas? sa tsy zany Dans sa maison, ao atokantranony dans l'église. ao amin'ny fiangonany Hein? On en parlait un peu dans l'église. andao iresaka kely mahakasika ny hoe ao Où am-piangonany sont les maris dans l'église aujourd'hui? M-A-R-I-E. ezavy ireo Marie Où sont les maris? Où sont les mates? Il n'y a pas de mates. Je suis sûre qu'il n'y a pas de mates ici aujourd'hui. manontany aho hoe aiza daholo ireo Maria atao am-piangonana miresaka momba ny Maria anarana zany fa tsy hoe Maria vady akory mino aho fa teo Maria daholo tsika fa tsisy ho Marta zany Je suis sûre qu'il y a des maris. mino aho fa feno Maria eto Eh bien, fais attention que ce n'est pas M-A-R-I. fa aoka hitandrintsika mba tsy ho Maria MARI zany le izy
Tu comprends là, tu comprends ce que tu dis là. Hein, c'est les maris en tant que femme qui a choisi la bonne part. Tsika resana eto zany a de le mari a izay nifidy ny anjara tsara. Ok, mais c'est pas les maris qui font les sœurs qui font des maris dans leur maison. Fa tsy hoe akory a ireo rahavavy a zay mandray ny toeran'ny vady ao atokantrano. Amen, mes sœurs. Vady lehilahy zany ao Amen. atokantrano. Amen. Hein? Amen. Est-ce qu'il y a des MA et I ici dans les maisons? Misy Sûrement. mari ve zany eto amin'ny zao fotoana zao? Sûrement. Eny e, mety mbola misy. Sûrement. Mety hoe mbola Non, il misy. faut être vrai. Alao andao tsika hanao tsotry e. On n'est pas parfait. Tsy tanteraka tsika. Peut-être qu'on n'a pas entendu. Mety hoe mbola tsy On ne nandre. savait pas. Tsy fantatritsika ihany koa le izy. Peut-être par manque de connaissance, la parole de Dieu dit, par manque de connaissance, mon peuple périt. Mety hoe araka ny ten'Andriamanitra hoe ringana ny oloko noho ny tsy fahalalany. Mety hoe tsy ampy fahalalana fotsiny ihany isika. Mais aujourd'hui, on entend. Fa androany a de andre Et je suis isika. sûre que vous avez déjà entendu. C'est clair. Ary mino aho fa efa nare mikasika an'izany ianareo. Moi, j'ai tellement entendu. Za manokana de tena maro zay efa reko zay. J'ai tellement entendu Tena maro no efa reko. que aujourd'hui, dans mon cœur, Noho izany ankehitriny ao apoko a. je ne peux pas nier. Tsy afaka modiko tsy ho fantatra zany. Je peux pas ne pas prendre ma responsabilité. Tsy afaka modiko tsy ho raisina ny andraikitro. Je ne peux pas ne pas vivre ce que j'ai entendu. Tsy afaka ny tsy iaina ny zavatra efa reko a. Au fait, c'est ça l'essentiel. Ary izay ny zava-dehibe. De vivre ce qu'on entend. Miaina ny zavatra nyrenisitsika. La parole de Dieu, l'évangile vient à notre cœur. Tonga ny tenin'Andriamanitra ny filazantsara ao apotsika. C'est pas, je suis contente, j'ai écouté. Tsy hoe faly a satria nandre a, Mais il faut le vivre. fa mila iainana. Hein, il faut le vivre. Mila iainana. Ça n'a pas été facile, Tsy mora akory. je dis pour moi-même, Miteny amin'ny tenako manokana avec un mari inconverti satria ny vadiko dia tsy mbola nanolo-teny tsy niova fo et qui prenait jamais sa responsabilité ary izy dia tena tsy mandray ny andraikiny mihitsiny. et qu'il ne connaissait même pas ce qui se passait à la maison. C'est une façon de dire, c'est pas pour l'écraser, mais c'est un témoignage. Tsy hoe akory anevadevako azy fa fijoroana vaolombelona hoe na ny zavatra mitranga ao tokantranay arany a tsy misy zavatra fantany akory. Parce qu'aujourd'hui, il est bien, hein? Ankehitriny kosa izy a tena efa ao tsara. Mais quand il ne prenait pas sa responsabilité, Fa rehefa amin'ny fotoana izay tsy mandray ny andraikiny izay izy c'était facile pour moi dia mora be de tamiko faire un peu ce que je veux. manao an'izay zavatra tiako atao. Pas les mauvaises choses, Tsy hoe zavatra ratsy mais même en tant que chrétien, fa eny na maha-kristianina anazy. s'il fallait que je parte aux réunions et que je rentrais un peu tard, Raha ohatra hoe tokony mandeha any amin'ny fivoriam-bavaka le dia repas n'était pas cuit. somary taratara kely aho vao Quand mirava j'arrive, je fais un petit truc en vitesse. dia ohatra ny hoe mbola tsy misy sakafo ao atokantrano a dia karakaraiko aingana le izy Mais il prenait pas cas, il mangeait même pas. dia izy nefany a tsy misakafo akory. Alors, j'étais libre. Za manokana ohatra afaka Vous comprenez où je veux en venir? J'étais libre azonareo ve ny tiako atongavany de za faire un peu comme je veux. Comprends pas méchamment, mais j'avais pas trop besoin de son consentement, zany hoe de son approbation. zany hoe satria zany izy a izay ohatra ny hoe tsy mandray andraikitra izay a dia ohatra ny hoe nanana endrika hoe afaka tsy de tery loatra satria izy tsy mandray ny andraikiny a izy tsy manara-maso loatra anahy tsy hoe mila ny fankatoavany a vao afaka manao zavatra Parce qu'il n'était pas concerné. satria izy manokana dia tena tsy miditra ao anatin'le izy mihitsy. Mais quand une œuvre de Dieu a été faite dans son cœur, Fa rehefa tamin'ny fotoana kosa nisy asan'ny tompo Et que ny asa tao aujourd'hui- anatiny ary ankehitriny a aujourd'hui il prend sa responsabilité. ankehitriny izy dia efa mandray ny andraikiny Aujourd'hui il est là. mankehitriny izy dia efa eo Et je peux vous dire, ary tena je ris. memea satria tena miomea satria tanareo Mais cette œuvre-là avait besoin de se faire en moi. manomboka amin'izay zany le asa ao anaty. C'était impossible de continuer, malgré que c'était pas méchant, vous comprenez? Mais c'est impossible de continuer dans cette direction-là. tsy nety tsony zany a le nitoy a nanoy ohatry ny fanaoko hatramin'izay satria efa nanomboka nandray ny andraikiny amin'izay ny vadiko Il a fallu que je crie au Seigneur. dia nanomboka teo koa zany a tsy maintsy oui, miantso ny tompo amin'izay a Où est cette soumission-là?
hoe tompo aiza lay fankatoavana vady Il faut se soumettre. tsy maintsy a mankatoa vady Il y a une heure pour rentrer. misy ora tsy maintsy odiana ao a-tokantrano Il y a un respect envers ce mari. misy fankatoavana Je vous dis, amin'ilay vady c'est io quelque chose que j'ai ressenti dans mon cœur qu'avant je ne ressentais pas. zay zavatra zay dia nanomboka tsapaka tao am-poko satria tsy nananako Je mihitsy zany teo aloha teo ne sais pas si vous me saisissez là, mino aho fa azonareo a arakareo ny zavatra tiako teny mais ce respect, cette crainte, pas crainte, comprends, ce respect surtout, ce sentiment, izay toe-pohana fankatoavana zay tsy hoe tahotra fa toe-po mankatoa zay surtout envers la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu nous demande, nous en tant que femmes, d'avoir un respect, d'avoir ce cœur, cette attitude de soumission envers indrindraindrindra notre mari. rehefa tarafintsika amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra zay rehefa miresaka ny tenin'andriamanitra hoe fankatoavana vady Mais je peux vous dire que je le ressens bien fort. dia tena afaka miteny anareo fa tena Je le mahery ressens bien fort. ary tena reko hoe tena mafy zany C'est pas comme avant. tsy tahaka ny teo aloha Mais Seigneur, il y a une œuvre que tu as besoin de faire dans mon cœur. satria ny tompo dia mila Il manao faut que tu asa m'emmènes ao à là. apoko Il faut que tu m'emmènes à là. ary tena miteny any tompo hoe mila mitantana mitondra eo ianao Dans ce jesosy respect, eo anatin'io hoe fankatoavana io dans cette soumission io amin'io hoe fanekena io envers mon mari fanekena ny vadiko et pour ma maison. sy ho an'ny tokantranoko Amen. amen Et je pense que c'est quelque chose de bien important, surtout pour nous, pour les sœurs mariées. ary hitako hoe zava-dehibe zany indrindra ho antsika rahavavy izay manambady Mais je sais qu'il y a des jeunes, mino aho fa misy koa eto a tanora des moins jeunes, misy tsy tena tanora intsony des aînés, misy a ho an'ireo efa nahazo taona mais nous sommes des sœurs dans l'église. fa itsika rehetra ireo a dia rahavavy Nous sommes a des atao anivon'ny femmes dans fiangonana l'église. itsika dia vehivavy a ato am-piangonana Amen. amen Et on veut être ces femmes dans l'église. ary faniritsika no tonga zay hoe vehivavy ao amin'ny fiangonana zay On veut prendre notre responsabilité. te handray ny andraikitsika On a tous une responsabilité ici. On a tous une responsabilité. tsika rehetra dia samy manana ny andraikitritsika avokoa eto N'est-ce pas mes sœurs? sady zany rahavavy Est-ce que vous isany croyez que seulement celle qui va partager, qui va apporter l'évangile, mino ve nareo a fa ireo zay hoe mitory teny mitondra ny tenin'andriamanitra ou bien celles qui font la louange, na koa hoe ireo zay mihira ou bien celles qui vont nettoyer, na ireo zay mpanadio trano qui ont besoin d'avoir un cœur, la crainte de Dieu et Et- d'apprendre comment servir Jésus? ireny ihany ve no mila hoe manana an'izay fo zay hoe ohatrany ahoana no manompo ny tompo Non, tsy a c'est pour un chacun de nous. fa isika rehetra mihitsy C'est pour un chacun de nous. ho atsika rehetra le Si izy le Seigneur nous a choisis, raha ohatra hoe si on est là dans sa présence aujourd'hui, raha eto tsika androany eto amin'ny fanatrehany c'est qu'il y a un plan pour notre vie. dikan'izany a dia misy planina eo amin'ny Le fiainatsika Seigneur nous aime. tiatsika ny tompo Le Seigneur nous a choisis. ny safidiany tompo Le tsika Seigneur nous a appelés. natsony tompo Et on a un rôle important à jouer dans l'église du Seigneur. ary tena manana anjara andraikitra lehibe tsika eto anatrehan'ny fiangonan'andriamanitra On a une responsabilité tena manana andraikitra tokoa isika qui est aussi importante zay tena hoe zava-dehibe que celles qui sont en avant-garde. na hoe zava-dehibe a ohatran'ireo zay mita eo aloha ohatrany Amen. amen Et on n'est pas seulement choisi à écouter. ary tsika dia tsy natao fotsiny tsy natsona fotsiny hoe hiaino Un chacun de nous, mes sœurs, tsika chacune de nous là, itsika tsirairay avy on tonga a besoin eto de vivre l'évangile. dia mila miaina ny filazantsara Ça comme si je sens que le Seigneur veut qu'on arrive à comprendre ça. zany no tena zavatra tsapako androany hoe tiany tompo mihitsy tsika atakatra an'izay Vive l'évangile. hiaina ny filazantsara On peut dire ça à notre sœur qui est à côté de nous. Je veux vivre l'évangile. andao mba teny antsika le rahavavy ao akaikitsika hoe za dia maniry ny hiaina ny filazantsara On a besoin de vivre. Amen. amen Et c'est pas à la légère qu'on a dit ça, hein? ary tsy hoe niteny an'izany fotsiny ihany isika Hein? C'est pas à la légère. tsy hoe teny fotsiny ihany zany Alors, pour vivre l'évangile,
fa raha te hiaina ny filazantsara il faut entendre et comprendre l'évangile. mila mandre aloha ary mahatakatra. Comment on va vivre, faire quelque chose qu'on ne comprend pas? Ahoana no ahafahantsika miaina zavatra anankiray izay tsy takatritsika akory. Mais l'évangile, on a besoin de comprendre. Fa ny filazantsara dia ilaina aloha tsika mahatakatra. On a besoin d'entendre. Mila mahare. Amen. Amen. Mais si on ne comprend pas, Fa kosa raha ohatra ka hoe tsy azontsika le izy tsy takatra. on vient chercher de l'aide. Tongotsika manoloana an'izay dia militsika mitady. On continue Mitady fanampiana ary on mandroso persévère. ary maharitra avec une bonne attitude. miaraka amin'ny toe-po tsara. Hein? On ne vient pas pour juger. Tsy hoe tongotsika mba On hitsara, ne vient pas pour critiquer. tsy eotsika mba hitsikera, On ne vient pas pour pointer le doigt. tsy eotsika hanondro tanana. Amen, mes sœurs. Amen C'est trop rahavavy. facile de pointer le doigt. Tena mora indrindra izany hoe manondro tanana Comme izany. si nous, on peut mieux faire. Tahaka ny hoe itsika dia afaka manao tsaratsara kokoa. Personne n'est parfait. Tsy misy tanteraka Mais nefa. on veut tous courir cette course. Atsika rehetrareto dia samy te On hiazakazaka. veut tous arriver à servir Jésus Ary tsika rehetra ny faniritsika dia te hanompo ny tompo dans un même cœur, amin'ny fo iray, dans l'unité de l'esprit. ao amin'ny firaisan'ny fanahy. Amen, mes sœurs. Amen. Mais il faut rahavavy. chercher ça. Dia tena mila katsahana Il faut être izany. prête. Tena mila Il vonina. faut être prête à payer un prix, Mila vonina andoha ny à vidiny, s'humilier, anetry tena, à reconnaître atsapa, atakatra. ben, qu'on n'est pas arrivé. Hoe tsy tanteraka Je n'ai aho, pas compris. tsy azoko Je le ne izy, comprends pas. tsy takatro le C'est izy, pas un problème pour le Seigneur. tsy olana amin'ny tompo izany. Hein? Personne ne peut vous pointer le doigt si on n'a pas compris. Tsy misy olona afaka hanondro tanana antsika mihitsiny raha tsy takatritsika ilay Mais si zavatra. votre cœur est sincère, Fa raha ohatra ka ny fonao si vraiment vous avez la crainte de Dieu, tena marina tokoa ary manana ny fatahorana ny tompo ao am-ponao, si vraiment vous voulez le servir, raha tena fanirinao tokoa ny hanompo azy, le Seigneur va vous montrer. dia ho aseho an'ny tompo anao Le zany. Seigneur vous fait grâce. Omeny fahasoavana Il va ianao, ouvrir vos yeux isokatra sokafany masonao et vos oreilles. ary andre koa ny Parce que ces sofinao. oreilles qu'on voit là, des fois c'est petit, des fois c'est gros, des fois c'est Indraindray moyen. ity sofina hitan'ny masontsika, indraindray ngezangeza izy io. Les misy oreilles koa kelikely. spirituelles. Fa ilay On va fandrenesana comprendre les choses de l'esprit. ara-panahy ho takatritsika amin'izay ny zava-panahy. Dans Matthieu, allons lire un verset Andao quand même. tsika hiaraka maki teny ao Dans amin'ny Matthieu Mattio, 13, verset 16. Mattio toko fahatelo ambin'ny folo andininy fa enina ambin'ny folo. Ok? Qui dit heureux, que ça dit? Inona ny hitantsika ao? Heureux sont vos yeux parce qu'elles voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Fa sambatra ny masonareo fa mahita ary ny sofinareo fa mandre. Et ici, je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez. Au fait, ce petit bout-là, moi je veux mettre l'accent sur heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Misy toy ihany maromaro hoe falazaiko aminareo marina tokoa, misy toy ihany maromaro kely ao ambany ao, fa tiako tsindrina dia eo amin'ilay hoe fa sambatra ny masonareo fa mahita ary ny sofinareo fa mandre. Amen. Amen. C'est aussi une grâce. Tena fahasoavana koa izany. Parce que l'autre verset, comme il dit, ben, il y a d'autres, des prophètes, je sais pas, des grands qui auraient aimé entendre ce que nous entendons, mais qui n'entendent pas, n'ont pas entendu. Voalaza ao anatin'io andinitsoratra masina io fa misy ireo mpaminany izay naniry ny andre sy ahita fa tsy nanana an'izay fahasoavana izay. Mais nous qui entendons, Fa isika kosa izay mare, qu'est-ce que nous faisons avec ça? inona ary no ataontsika manoloana an'izany? Comment on gère? Ohatrany ahoana ny hikarakaratsika an'izay? Hein? Qu'est-ce que nos yeux voient, mes sœurs? Inona ny zavatra hitantsika rahavavy? Dans le naturel, c'est vrai, on voit beaucoup de choses. Raha ohatra ka resana ny hita maso naturaly, mahita zavatra be dia be Dans isika. le naturel, là, je vois un joli paysage devant moi. Za manokana zao amin'ny zavatra hita amin'ny maso eto dia mahita paysage Mais mahafinaritra. dans l'esprit,
fa ao amin'ny fanahy Je kosa vois des femmes précieuses pour le Seigneur. mahita vehivavy be dia be sarobidy a ho an'ny tompo a Jeunes et vieux. lehibe a na tanora Hein? Qu'est-ce que nos oreilles entendent? inona ny ren'ny sofintsika Qu'est-ce qu'on veut que nos oreilles entendent? Ça aussi, il y a une décision à prendre, ça. misy ihany koa hoe misy fanapa-kevitra raisina ihany koa Il y a un choix à faire. inona ny tiantsika ho renesin'io sofintsika io satria misy safidy mila atao De ce qu'on veut que nos yeux voient et que nos oreilles entendent. misy hoe izay tiako ho hita sy tiako ho renesina Vous voulez marcher avec le Seigneur? Vous voulez marcher avec le Seigneur? maniry hiara-andeha amin'ny tompo ve ianao Être des femmes de l'esprit? ho vehivavy ao amin'ny fanahy Être des femmes qui ont un soutien dans l'église? ho vehivavy tena mpanohana ao anatin'ny fiangonana Être des femmes qui ont une aide aux côtés des anciens, des serviteurs de Dieu? ho vehivavy tena mpanohana eo amin'ireo mpanompon'andriamanitra sy mpanompon'andriamanitra Qui ont saisi l'évangile? ireo izay efa nahavoarain'ny filazantsara On doit faire attention à ce que nos yeux voient et à ce que nos oreilles entendent. mila mitandrinatsika ny amin'ny zavatra renesin'ny sofintsika sy jeren'ny masontsika Il y a un choix à faire. ary mila Il y a safidy une décision à prendre. mila fanapa-kevitra raisina On ne peut pas être entre les deux. tsy afaka hoe sady atsy amin'ny ilany tsika ny atsy amin'ny ilany Vous aimez Jésus de tout votre cœur, n'est-ce pas? tena mino aho fa tiany jesosy amin'ny fotsika rehetra tsika Pour ne pas trop dormir, allez, levez vos mains. andaotsika anangan-tanana Mais il faut comprendre les choses de l'esprit, mes sœurs. fa mila takatritsika ny Il zava-panara faut s'attacher à la parole de Dieu. ary mila mifikitra amin'ny Il faut tenin'andriamanitra crier au Seigneur. mila miantsoantsony tompo Seigneur, je veux isika comprendre ce que tu me dis là. tompo tiako takatra zay zavatra teneninao On a entendu une prédication, na re ny teninao a mais je ne veux pas entendre seulement, Seigneur. fa tsy te are fotsiny any Je a veux tompo voir dans l'esprit. fa tiako ho hita Je te ahita ao veux, amin'ny je veux fanahy entendre dans l'esprit. ary te andre ao amin'ny fanahy Je veux aller là où tu veux m'emmener dans l'esprit. ary te handroso a any amin'izay hitondranao anahy ao amin'ny fanahy Et ça, c'est une Zay. décision à prendre, ça. zay dia fanapa-kevitra mila raisina Et c'est sérieux. ary tena matotra Et c'est un désir qui a besoin de prendre notre cœur ary mila etaeta tokony tafalatsaka ao am-potsika mihitsy pour ne pas être, comme on dit, comme ci, comme ça avec le Seigneur. mba tsy hoe hijanona ho comme si comme ça ao amin'ny tompo foana isika Qui c'est qui est satisfait de sa marche avec le Seigneur ici? iza no afaka miteny hoe afapoa ny amin'ny fandehanako miaraka amin'ny tompo androany efa afapoa Parce que quand on aime le Seigneur, mes sœurs, satria raha tena tia ny tompo tokoa tsika raha vavy a vous avez levé vos mains là. nanaiky nanangana ny tanantsika tsika teo a Vous aimez Jésus. hoe tiany jesosy isika Mais il y a un prix à payer. fa mila misy vidiny aloha izany Un prix à payer, misy vidiny aloha un prix qu'il faut faire, misy vidiny izay tsy maintsy aloha atsika un prix à payer pour faire sa volonté. zay vidiny izay dia hoe andony vidiny a anao a ny sitrapony Et complètement. ary anao an'izany a tanteraka Donner sa vie complètement. anolotra ny ainy manontolo Pas à moitié. tsy hoe amin'ny Se atsasany consacrer au Seigneur pleinement. fa tena hoe manoka tena ho an'ny tompo tanteraka Amen. amen Notre façon de penser, ny amin'ny fomba fisainantsika notre façon de faire, ny amin'ny fomba fanaotsika notre façon de comprendre les choses. ny amin'ny fomba fatakaratsika zavatra Mais il y a un prix à payer. tena misy vidiny aloha Ya- zany Une vie livrée. tena hoe misy fiainana atolotra Être mihitsy prête à perdre des choses s'il faut. tena hoe vonona ny ove amoy zavatra raha ilainy Des zany choses peut-être qu'on est attaché, mety hoe misy zavatra tena mais qui n'apportent rien, fikiratsika mafy qui n'apportent rien dans notre marche avec le Seigneur. nefa ny a tsy mitondra na inona eo amin'ny fiaratsika Peut-être amin'ny tompo on a cru que c'était bon, mety hoe nieritreritrytsika hoe tsara le que zavatra c'est bon, j'ai besoin de ça. mety hoe ilaiko io J'aime tiako le izy ma vie un petit peu ça, un petit peu dans le monde, un petit peu m'amuser, ou bien, je sais pas moi, servir le Seigneur quand j'ai envie, je viens quand je peux. ohatrany hoe ny fiainako a tian' jesosy a manompo ny tompo a misy taona kosa nefa ny any amin'izao tontolo izao indray a tonga indray a rehefa metimety amiko a eo amin'izay hitiavako azy C'est ça, servir Jésus?
zay ve ny antsoina hoe manompo ny tompo C'est ça aimer Jésus? zany ve ny antsoina hoe tia an jesosy On ne veut pas condamner qui que ce soit ce matin. tsy hoe hitsaran'izany izy tsika androany Comme je vous maraina dis, je ne suis pas parfaite. araky ny voalazako teo hoe za koa tena tsy tanteraka Mais on apprend. fa mianatra isika Et il y a la parole de Dieu. ary misy ny Si on ne sait tenin'andriamanitra pas raha ohatra ka Il tsy y a la parole de takatrytsika Dieu. dia io ny tenin'andriamanitra comment le Seigneur nous dit qu'on doit l'aimer. ohatra ny ahoana ny tenin'andriamanitra ny fampianaran'andriamanitra Le hoe Seigneur ohatra ny ahoana zany mitia anazy Le zany Seigneur nous demande de l'aimer aujourd'hui parce que je suis heureuse. Là, j'ai été bénie. Ah, j'aime Jésus. Parce que ny tompo miteny anandro any hoe tiako jesosy ohatra ny hoe manana fifaliana zany a dia tiako jesosy hanompo azy a mon travail marche bien. J'aime Jésus. mandeha tsara ny asako tena tiako jesosy Ma maison est en paix. Mon buffet est plein. milamina J'ai tsara pas ao de problème avec les atokantrano ao enfants. J'aime Jésus. milamina tsara tsy manana olana any amin'ny zanako a feno tsara ny buffet ao an-trano ao tena hoe tiako jesosy e Quand tout va bien, on aime Jésus. rehefa milamina ny zavatra rehetra dia tiatsika koa jesosy Aussitôt qu'il y a des situations, des épreuves, fa vantany vao misy olana misy zavatra mitranga on est découragé. eo tsika dia N'est-ce kivy pas, mes sœurs? sa tsy zany raha On est vavy découragé. tena hoe On ne kivy sait plus quoi faire. tsy hitantsika Est-ce sozy qu'on doit atao continuer à aimer Jésus? tena no ity an jesosy ve za Jésus tarde. ela be ny tompo ela be jesosy Je prie, mais ça ne vient pas. mivavaka ihany a mivavaka ihany a tsy misy zavatra mitranga Non, la parole de Dieu nous dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. ny ten'andriamanitra dia milaza hoe itian'ny andriamanitra ao ianao C'est dans Deutéronome, je crois. Hein? De tout ton cœur, amin'ny fonao rehetra de toute ton âme amin'ny fanahinao rehetra et de toute ta force. amin'ny herinao rehetra Qui c'est qui aime le Seigneur ce matin de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force? iza ny tian'i jesosy amin'ny Ne mens fony pas. rehetra amin'ny sainy rehetra amin'ny heriny rehetra Ne- aokontsika tsy andaingy Gloire à Dieu si c'est vrai. voninahitra ho an'andriamanitra raha efa marina aminao zany Il ne faut pas hésiter. aza misalasala Si on aime Jésus de tout notre cœur. raha efa mitia an jesosy amin'ny fotsika rehetra isika Mais si on aime Jésus de tout notre cœur, fa raha tena tia an jesosy amin'ny fotsika tokoa tsika l'évangile, ny filazantsara la parole de Dieu ny tenin'andriamanitra doit être notre style de vie. dia tokony ho tahak'izay koa ny fomba fiainantsika Notre vie ny doit fiainantsika être conforme à l'évangile. tokony hifanaraka amin'ny filazantsara Tout est dedans. satria ao anatin'ny baiboly Les avokoa jeunes, vous ne zany savez pas quoi faire? reo tanora tsy hitanareo ve zay Vous ne tokony savez pas atao comment obéir à vos parents? Qu'est-ce qu'il faut faire? tsy fantatrareo ve hoe inona ny tokony atao ahoana ny ahafana mankatohan'ny ray aman-dreny Si maman vous reprend ou papa vous reprend, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. raha misy fotoana mananatra anareo na ny reninareo na ny rainareo tsy hainareo ve inona ny tokony atao C'est écrit dans la parole de Dieu. voasoratra ao anatin'ny Enfants, ten'andriamanitra zany obéissez à vos parents. ny zanaka maneke ny rainao sy ny reninao Amen les jeunes. amen ry tanora J'ai dit enfants, mais c'est les jeunes aussi, c'est les jeunes. Vous êtes des enfants. mety hoe ankizy ny voaresaka fa tanora Vous êtes encore des enfants pour vos parents. ho an'ny ray aman-drenareo tsironareo dia mbola Obéissez à tanora vos parents. mbola zaza Aimez. aokinareo ankatony ray aman-dreninareo ary Amen. tia ny ray aman-dreninareo Alors, je dis, quand on aime Jésus, la vie chrétienne, notre vie donnée, notre vie livrée, ça doit être un style de vie. raha tena tia an jesosy tsika dia zany hoe fiainana tolotra fiainana efa nomentsika an jesosy zany tokony ohatr'izay mihitsiny ny toe-piainantsika Les sœurs qui sont là, raha vavisany izay tonga eto androany des sœurs en avant-garde, ireo raha vavisany izay eo des anoloantsika sœurs qui servent le Seigneur déjà, ireo raha vavy izay efa manompo ny tompo servir Jésus. manompo ny tompo a C'est pas notre position. tsy amin'ny toerana misy atsika C'est pas de faire des choses pour avoir une position. tsy hoe manao zavatra mba azahoana toerana C'est pas de faire des choses par orgueil. tsy hoe manao zavatra ihany koa amin'ny avonavona Ben, pour qu'on voit, je fais ça, je suis là, j'ai fait ça. On peut faire beaucoup de choses. mba hoe anao zavatra mba ho hita
tena marina afaka manao zavatra maro be Mais isika si ce n'est pas fait dans le bon esprit, fa raha ohatra ka tsy ataontsika ao anatin'ilay toe-panamendrika izany c'est dans la chair, dia zavatra ara-nofo et ihany ça a une odeur de mort. dia misy fofona fahafatesana Les choses de la chair ny zavatry a ny une odeur de nofo a mort. A une odeur de mort. ny zavatry ny nofo a dia mamoaka fofona fahafatesana Malgré qu'on peut voir que on est là, on est zélé, on fait. mety hoe mahititsika hoe tena mirehatra manao an'ilay zavatra mihetsiketsika Mais si ce n'est pas fait dans le bon esprit, fa raha ohatra ka tsy ao anatin'ilay toe-panamendrika ny anaovantsika avec un an'izany cœur brisé, miaraka amin'ny fo torotoro avec un cœur soumis, miaraka amin'ny fo manaiky avec un cœur qui accepte de perdre, miaraka amin'ny fo tena vonona ny afoy avec une bonne attitude, miaraka amin'ny toe-panamendrika avec un cœur qui accepte le plan de Dieu. miaraka amin'ny fo izay tena manaiky ny planin'andriamanitra Malgré que là, on ne comprend pas toutes choses, mety hoe amin'izay fotoan'izay a tsy mbola takatritsika ny zavatra mais rehetra la direction, c'est comme ça. fa efa fantatritsika nefa ny hoe zay On le se lalana soumet, dia ny any ataontsika dia manaiky on rentre, dia miditra on ne pose pas de questions. tsy mametra-panontaniana be dia be On laisse le Seigneur nous briser. fa mamela ny tompo a anoritoro atsika Et à ce moment-là, ça a un parfum de bonne odeur. ary manomboka eo a dia miteraka emboka manitra izany Et ça apporte la vie. ary izay indrindra ilay mitondra fiainana Et c'est ça que nous avons besoin, la vie. ary izay ny zavatra ilayntsika e La fiainana vie de l'esprit. fiainana ao amin'ny fanahy La vie de l'esprit, mes sœurs. fiainana ao amin'ny fanahy rahavavy Hein? On peut ne rien avoir dans le naturel. afaka tsy manana zavatra maro sika amin'ny hita maso D'ailleurs, peut-être que, je ne sais pas, beaucoup d'entre nous, on n'a rien. Moi, j'ai rien dans le naturel. Hein. za manokana aloha tsy dia manana zavatra maro ao amin'ny hita maso tsy haiko Et je ne suis pas intéressée non plus. za manokana dia tsy mahaliana ahy mihitsiny koa le izy J'ai un petit coin pour habiter. manana toerana kely ahafahako hialofana J'ai une voiture de 2007. manana fiara efa tamin'ny Mais 2007 je suis heureuse. faly a Et j'aime Jésus. ary tiako jesosy Je veux servir Jésus maniry any anompony de tout tompo mon cœur. amin'ny foko rehetra Rien ne peut m'arrêter. ary tsy Rien misy ne pourra m'arrêter. tsy misy anakana anahy Je ny veux donner ma amin'izany vie parce que j'ai compris. Je veux donner ma vie parce que j'ai compris. tian'olotra ny haiko a tian'olotra ny fiainako a satria takatro le J'ai izy compris le plan de Dieu pour son Église. takatro a ny planin'andriamanitra Peut-être ho pas an'ny fiangonana mety c'est hoe sûr. tsy mbola takatro amin'ny fahataterany Au fur akory et à a mesure que je marche avec le Seigneur, mazava ho azy fa tsy que mon- kelikely que mon isaky ny maraka amin'ny tompo a que mon cœur est ouvert, rehefa misokatra ny foko que mon cœur est soumis, rehefa manaitry tena je veux apprendre, manana etaeta ny mais hianatra chaque jour, je ressens la grâce de Dieu. dia isan'andro isan'andro Et chaque mitsapako jour, ny le Seigneur fahasoavan'ny tompo m'emmène un petit peu plus loin avec lui. ary isan'andro dia mitondra anahy lavidavitra kokoa Et chaque miaraka jour- aminy ny tompo Et chaque jour, j'aime Jésus un peu plus. ary isan'andro dia mitombo foana izay fitiavako an' jesosy zay N'est-ce pas ça que le Seigneur s'attend de nous? zay ny zavatra endrasan'ny De tompo amintsika l'aimer ity azy de tout notre cœur. amin'ny fotsika Tu rehetra aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. ity an' jehovah andriamanitra ianao amin'ny fonao rehetra amin'ny sainao rehetra amin'ny herinao rehetra Tu ne vas pas aimer un peu ton travail. J'aime mon travail, j'ai eu un bon travail, gloire à Dieu. Merci Seigneur. tsy ho tokony hoe tiako ny asako tsara ny asako tiako ny asako misaotra jesosy J'aime, je ne sais pas encore moi, il y a plein de choses à laquelle on peut s'attacher, Mais mais qui toi- n'est pas important pour nous. mety hoe betsaka ny zavatra afaka ho tiantsika be dia be maro be nefa ny a tsy zava-dehibe amintsika akorany Qui n'est pas nécessaire. tsy zavatra ilaina Qui ne va rien maromarina apporter kokoa dans l'esprit pour nous. tsy hitondra zava-panahy mihitsy eo amin'ny fiainantsika On a un choix à faire. mila manao Il y a safidy une isika. décision à prendre. mila mandray Mais fanapahan-kevitra souvent des fois, c'est cette décision-là qu'on a peur. ary matetika dia le fanapahan-kevitra iny no mampatahotra atsika On Sady aime zany Jésus, mais des fois, on fait comme si on n'entend pas trop ce qu'il dit là. tena tiatsika jesosy a fandrandray ohatrany hoe mody Je itsika vais- tsy ray zany le tiany tenenina Je vais prendre un petit bout qui me plaît. ohatrany hoe le zavatra kely mahafinaritra a iny no tena hifikirako mafy Vrai ou faux? mariny On va za prendre un sa petit bout qui nous diso plaît. Mais là où il nous dit que tu as besoin de soumettre, ny ten'andriamanitra zao miteny hoe mila
manaiky Tu as besoin de mourir à toi-même. mila maty ny amin'ny tenanao ianao Que ta chair a besoin de mourir. ny nofinao Qu'il y ny a un mayanao prix à anao payer. tokony ho faty misy vidiny tokony aloha Là, on commence à raisonner. eo tsika dia manomboka mieritreritra Et pourtant, on aime Jésus. fa nefa tsika tiany On jesosy veut a le servir. te hanompo azy a On continue à le servir. dia manohy manompo anazy Mais eny en faisant un petit peu sourd d'oreille. fa indraindray tsika modimody Ce petit bout-là, je n'ai pas zay. entendu. le lafiny iny amin'ny lafiny iny a ataoko ohatrany tsy nare zany a Mais moi, je peux croire que tu n'as pas entendu. fa za mino hafa fantatro hoe tsy afaka miteny ianao hoe tsy nandre a Mais on ne va pas embêter, comment je dis ça, mentir à l'Esprit de Dieu. satria tsy afaka mandainga amin'ny fanahy masin'andriamanitra tsika Le Seigneur sait très bien. satria ny tompo dia Il fantany tsara nous connaît à chacun de nous là. fantany tsara tsika tsirairay Au plus avy profond de notre cœur. Au plus profond de notre cœur. ny tena any anaty lalony fotsika any Notre pensée là. ny fomba fisainatsika na tsika samy eto Qu'est-ce zao que vous a êtes en train de penser? ankehitriny zao fantany hoe inona ny eritreritra ao Cette sœur-là, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? mety miteny ianao hoe eto rahavavy tokoa inona ary zany zavatra tatarainy zany Ou bien non, Seigneur, sa kosa hoe saisis mon cœur. tompo Je veux grandir. aoka ianao a hikasika ny Je foko veux comprendre. maniry a ny tombo a atakatra Je ne veux plus cette vie partagée. tsy tiako tsony toy ao anatin'izay fiainana mizarazara zay Allons dire les choses telles qu'elles sont. Je ne veux plus être hypocrite. aleo tena tenenina mihitsy ny hoe tompo tsy te ho piatsara Je ne velatsia veux plus faire semblant. tsy te mody Il y a iainan'le quelque izy a chose qui n'est pas clair dans notre cœur là aujourd'hui. hitanareo le zavatra tsy mbola mazava tsara ao am-potsika io mihitsy Prenons une décision andao a andray fanapa-kevitra de nous mettre devant le Seigneur. hoe andao hijoro eo anoloanany tompo Et dire Seigneur, assez. tompo a oka zay J'ai assez tourné, viré en rond et être hypocrite et de faire semblant. ampy zay betsaka izay fotoana niodikodonaka izay nanao ny atsara velatsia Mais j'ai besoin d'une œuvre dans mon cœur. fa mila asa zay ataonao ao am-poko J'ai besoin que tu me libères. mila ny fanafahanao a J'ai besoin que c'est toi qui contrôle ma vie. mila tompo hoe ianao ny tena mandray an-tanana ny fiainako Vous avez peur que le Seigneur contrôle votre vie? matahotra ve nareo hoe ny tompo no andray an-tanana ny fiainanareo Non, mais quand le Seigneur vous appelle là, si votre vie est une vie donnée, on n'a pas le temps de réfléchir. raha tena any jesosy marina ny fiainanareo a tokony tsy On n'a pas manam-potoana le temps de eritreritra réfléchir. On veut répondre à l'appel de Dieu, on est là. tsy mila mieritreritra lalina fa raha te hamaly ny antson'ny tompo a dia avy hatrany a Je ne vous dis pas que je suis arrivée, averiko any tsy hoe tanteraka mais à un moment donné, comme si pour venir à Madagascar là, raha ohatra resahako fotsiny taminy hoe ho avy aty a madagasikara zao j'ai ma fille qui va accoucher dans quelques jours là. misy ny zanako vavy a zay miandro voaka rehefa hiteraka afaka andro vitsivitsy Avant de partir, maman, tu vas partir, qu'est-ce que je vais faire? alohany andeha dia ozy izy le zanako vavy hoe neny a andehanao a ahoana zany Le ataoko cœur de maman. hainareo tsara zany hoe fondreny Je zany réfléchis bien, je dis mais écoute, le Seigneur est là. dia teo a nieritreritra dia Le ny Seigneur tena va hoe prendre soin de toi. hoe ho angeny tompo e ny Il y tompo a l'église. hikarakaranao eo koa Il y ny a l'église, il y a fiangonana des sœurs. eo koa ny rahavavy ao amin'ny fiangonana Et mon mari qui dit, ah ben oui, que c'est relâche ta maman. dia ozy izy koa le vadiko taminy hoe avelao izy andeha hanao ny asan'ny tompo avelao ny reninao a andeha hanao ny asan'ny tompo Ben sinon on regarde derrière, raha tsy zany a comme dans la parole de Dieu nous dit. raha tsy zany a dia mijery ny ao aoriana foana tsika Je araka ny viens d'acheter tenin'andriamanitra une paire de bœufs. tahaka ny teny ao anatin'ny tenin'andriamanitra hoe mbola manana an'ireo omby maro a Ou bien il y a une mortalité dans la famille, il faut que j'aille enterrer je ne sais pas qui. na koa hoe mbola misy maty ny ao amin'ny fianakaviako mila mandeha mandevina On ne peut pas fuir le plan de Dieu, mes sœurs. tanareo a tsy afaka ny tsoka ny planin'andriamanitra mihitsy tsika raha vavisana Si on aime Jésus, rehefa tiany jesosy tsika on est dans la foi, rehefa ao amin'ny finoany on tsika connaît sa grandeur, dia takatritsika ny on a falebiazana expérimenté sa grâce dans notre vie. ary tena miainana zany hoe On sait qui il est. fahasoavan'izany tsika fantatritsika hoe izy io On andriamanitra io n'aura pas peur de se donner ary tsy atahotra tsika ny et hanolotra de répondre à l'appel du Seigneur. ary amaly a ny antsony tompo C'est pour un chacun de nous. tsika tsirairay avy mihitsy ny voakasika zany Amen. amen Mais on a besoin aussi d'être un exemple
dans Fa- l'esprit. fa tsika ihany koa dia mila modely ao amin'ny fanahy. Comme je dis, un soutien dans l'église, Araka ny voalazako teo hoe ho mpanohana ao amin'ny fiangonana. et dans la parole de Dieu, mes sœurs. Qui a ramené sa Bible en parlant de ça aujourd'hui? Isa no nitondra ny baiboliny Hein? satria ao anatin'ny ten'Andriamanitra raha vavy On a besoin de la Bible. mila baiboly On a isika, besoin de l'évangile. mila filazantsara On isika, a besoin de la parole de Dieu. mila ny tenin'Andriamanitra C'est isika notre nourriture spirituelle, ça. satria io ny sakafontsika ara-panahy. On ne peut pas se contenter de manger à rouille. Tsy afaka Que hoe j'aime. mionona fotsiny tsika mihinana Hein? sonjo Songe. sonjo Que j'aime, hein, je dis. tiako be, tena tiako be zany za tia sonjo be Ça fait mihitsy plaisir. La chair. tena mampahazoena ny nofoko ty Après, c'est passagère. satria nefa zany a mandalo fotsiny Mais any la parole, l'évangile, fa ny qui tenin'Andriamanitra n'a pas de Bible, iza no tsy manana baiboly, hein? Qui n'a pas de Bible. iza no tsy manana baiboly eto. Moi, je vous encourage Za tena mampirisika anareo a à faire des petites économies au lieu d'acheter encore une autre paire de chaussures ou bien encore une autre robe neuve. mba manao tahiry kely raha ohatra ka tokony tsy maintsy mbola hividy kiraro Ou indray, bien encore un peu plus de songe pour la semaine. raha ohatra ka tokony hoe hividy sonjo betsabetsaka kokoa Achetez une Bible. dia andao hisafidy andao hividy Achetez une baiboly, Bible. andao anao hoe zaka kely Et hividy c'est baiboly dedans que le Seigneur nous parle. À Satria- travers sa parole. satria ao anatin'io baiboly io anie no iresahan'ny tompo hoe amin'ny alalan'ny teniny ahafany miresaka amintsika Exactement. Pas ce qu'on entend aussi. satria izay renesintsika ihany koa La parole de Dieu dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. tenin'Andriamanitra dia miteny hoe ny finoana dia avy amin'ny toroteny ary ny toroteny dia avy amin'ny tenin'Andriamanitra. C'est pas juste de venir à l'église les dimanches, les lundis, on entend et puis on part et on vit notre vie comme So- on a envie. Tsy hoe akory tonga tsy ampiangonana ny lahady mihaino tenin'Andriamanitra dia mivoaka rehefa avy eo dia lasa dia miaina amin'ny fiainantsika arak'izay itiavantsika azy. C'est ça une vie chrétienne? Zany ve ny antsoina hoe fiainana kristianina? Est-ce que c'est ça une vie chrétienne? Zany ve ny antsoina hoe fiainana kristianina? Moi, je crois que le Seigneur parle dans beaucoup de cœurs. Mino aho fa miteny anatin'ny fo maro ny tompo On a ankehitriny besoin de s'engager. dia mila an'izay hoe manapa-kevitra On izay a besoin de tsika, mettre notre orgueil de côté. mila avelantsika amin'izay ny avinavontsika, On a besoin de cette soumission fa mila an'izay fankatoavana et izay de tsika. reconnaître qu'on ne connaît pas tout. Ary tena manaiky hoe On a tsy besoin- mahatakatra ny rehetrarehetra, On a besoin des serviteurs de Dieu. mila On a mpanompon'Andriamanitra, besoin des frères et des sœurs qui sont au devant de nous. mila an'ireo rahavavy a sy anada efa eo anoloko a, que leur vie soit des exemples et des modèles. ary ny fiainan'izy ireo a dia sady ohatra no modely. C'est ça qu'on a besoin de rechercher. Izay no mila katsahantsika. Amen. On a besoin d'entendre la parole. On a besoin de lire. Le Seigneur nous parle à travers de sa parole. Mila mahatakatra ny tenin'Andriamanitra sika ary mila mamaky satria ny tompo dia miresaka amin'ny alalan'ny teniny amintsika. Le Seigneur me parle à travers de sa parole. Ny tompo manokana dia miresaka amiko amin'ny alalan'ny Il teniny. y a des jours, il y a des pensées, il y a des situations, il y a des luttes qui viennent. On est humain. Misy fotoana amin'ny maha-olombelona antsika misy fisainana tonga, misy ady hatrehana. Et je cherche le Seigneur. Amin'izay fotoana izay dia mitady On mitava a ny besoin de tompo. chercher le Seigneur. Mila Qui on mitady va mitava chercher? ny tompo. C'est bon d'aller voir une sœur. Mais c'est bon, elle va vous donner un conseil. Mety hoe tsy maninona afaka manantona rahavavitsika, afaka ny manome torohevitra atsika izy, Mais le Seigneur, fa ny tompo on a besoin de le chercher. mila mitady ny tompo Il ihany est koa là. isika satria izy eo C'est lui qui a le plan dans ses mains. ao anatin'ny tanany le planiny. C'est lui qui connaît toutes choses. Izy no mahafantatra ny C'est zavatra lui qui a rehetra. déjà un plan pour notre vie. Izy no efa manana planina ao amin'ny fiainantsika. On ne se tourne pas vers lui, on va chercher de gauche et de droite, on entend un peu ce qu'on a envie d'entendre, si on a envie et si on ne veut pas. Tsy hoe mitodika raha tokony hitodika any amin'ny tompontsika dia lasa indray tsika mitady vahaolana, mitady fanampiana atsy any amin'ny olona nefany a tsy nefa mila mihaino izay tokony ho rentsika tsika. Mais la parole de Dieu est claire. Fa mazava ny Le tenin'Andriamanitra. Seigneur me parle, je dis oui Seigneur. Ny tompo tsy mila atsika miteny Pardon. fotsiny hoe Pardon. eny tompo, Pardon d'avoir douté. Pardon d'avoir laissé des doutes rentrer. Pardon parce que le Seigneur parle. fa rehefa miteny amintsika ny tompo a dia mila tsika manana an'izay fo izay hoe mifona Jesosy raha ohatra ka tsy nihaino anao. Amen. Le Seigneur
Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. jesosy no lalana sy famarinana ary fiainana. Mais si on ne va pas vers lui, vers qui on va se tourner, mes sœurs? Raha tsy hanantona ny jesosy ary tsika aizitsika nitodika indray ry Comment on va ravavy. savoir quel rôle qu'on a dans l'église? Ahoana ny ahafantarantsika hoe inona moa ny anjara andraikitra ao anatin'ny Quelle est notre fiangonana? responsabilité? Inona ny anjara andraikitra? Quelle attitude j'ai besoin d'avoir? Ohatry ny ahoana ny toe-po tokony hananako? J'ai besoin d'adapter une attitude que c'est peut-être pas là. Mila mikatsaka sy miaina an'le toetra mety mbola tsy hananako ankehitriny a. Mais quand je comprends l'évangile, Fa amin'ny fotoana atakarako ny quand le filazantsara, Seigneur me parle, rehefa amin'ny fotoana miteny amiko ny tompo mais je suis prête à me soumettre, dia vonina même si je ne comprends pas grand-chose. vonina ny anaiky a na Et mbola tsy je sais que devant le Seigneur va me montrer. na mbola betsaka ny zavatra tsy takatro ary mino aho fa ao aloha kely ao dia ampahitan'ny tompo ahy zany. Il suffit d'avoir obéi. Ny fankatoavana dia ampy. L'obéissance vaut mieux que sacrifice. Ny fankatoavana dia tsara Mais si on ne sait kokoa pas, si no on ny ne sait pas, fanatitra on fait n'importe quoi. no ny fanatitra satria On vit comme on a envie dans l'église. raha tsy izany mantsy dia miaina arak'izay itiavantsika azy fotsiny tsika ao amin'ny fiangonana. On fait ce qu'on a envie dans l'église. Manao izay tiatsiatsika ao Mais on am-piangonana. se contente d'être là parce qu'on sait qu'il y a un Dieu vivant. Ohatry ny hoe mionona fotsiny tsika satria misy Andriamanitra velona ao amin'ny fiangonana, Mais on ne peut pas faire ce qu'on a envie dans l'église du Seigneur. fa tsy afaka manao izay tiatsika ataotsika ato Les anatin'ny sœurs, on a une grande tranon'Andriamanitra. responsabilité. Raha vavisany tena manana andraikitra lehibe Des isika. femmes, des sœurs. Raha vavy Il ry n'y a, que ça vehivavy. là. Peut-être des enfants, mais il n'y a que ça là, ici, ce matin. Raha vavy itsika raha vavy rehetra eto amin'ity maraina ity. Et à qui le Seigneur veut adresser. Ary tsika indrindra no tiany tompo resahana. De faire attention. Aoka tsika hitandrina. Ne tenez pas sur votre position. Aoka tsika tsy hijanona eo amin'ny toerana misy atsika intsony. Ne résistez pas à l'appel de Dieu. Aoka tsika tsy hanohatra an'ilay Ne antson'Andriamanitra. résistez pas à l'évangile. Aoka tsika tsy hanohatra ny filazantsara. Arrêtez des choses qu'on sait nous-mêmes qui ne plaît pas au Seigneur, qui est là dans notre vie. Fantatritsika marimarina tokoa fa misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ao anatintsika, andaontsika hiala amin'izany. On sait. Fantatritsika Nous tokoa savons zany. ça. Nous savons qu'est-ce qui ne va pas en nous. Nous savons avec quoi on n'est pas d'accord. Nous savons avec quoi on ne peut pas s'adapter. Et pourtant, on n'a pas le choix. Fantatritsika mihitsy fa tsika mahalala ny tenatsika e. Misy zavatra fantatritsika fa tsy mifanaraka fa nefany a On lutte avec ça. mafy amintsika ary misy tolona ao anatintsika ao. Mais si c'était que je lutte en moi-même, pas de problème. Le Seigneur va m'emmener, va m'éclairer. Raha ohatra le izy mijanona ihany amin'ilay hoe misy ady mpanato anatiko. Vous comprenez ce que Tsy je dis là? olana le izy satria afaka mijanona eo ihany mety afaka anova ny tompo. Mais si dans mes luttes, Fa raha ohatra kosa ka dans ao mes anatin'ny incompréhensions, ao anatin'io ady atrehako io, dans mon mauvaise attitude, io tsy fatakarako io, io fitondran-tena je tsy vais mendrika io, communiquer ça aux autres. izany zavatra izany a raha sady efa tsy matakatra no mbola andeha apitako amin'ny hafa ihany koa, Là, c'est grave. eo dia zava-doza zany. Là, c'est grave. Tena zava-doza. Combien de fois on a communiqué des choses qu'il ne faut pas avec une sœur? Impirimpiry moa tsika nefa napita zavatra izay tokony tsy apita tamin'ny raha Je vous vavintsika. pose une question là. Hein? Mametraka fantaniana amintsika Pourtant, on est là. eto tsika On sert le Seigneur. manompo ny tompontsika On est en avant-garde. manana an'ireo eo anoloantsika On isika. est devant. Indraindray tsika ohatrany hoe anisan'ireo On izay vous efa demande de tena faire ça. Vous allez faire ça. anisan'ireo efa tena eo manana toerana tokoa On vous tsika demande satria d'aller là-bas. Vous allez là-bas. irantsika misy zavatra saina ataontsika dia ataontsika tokoa le izy. Et pourtant, Fa il y a quelque chose qui ne plaît pas au Seigneur. misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny Parce sitrapony qu'on tompo ao parce qu'on n'est anatintsika pas ao. d'accord à certaines choses. Satria misy zavatra sasatsasany a tsy ekentsika. On n'arrive pas à accepter. Misy zavatra sarotra amintsika ny manaiky azy. On n'arrive pas à mettre cette chair-là à mort. Tsy manana herintsika hamono an'io nofontsika io. Notre chair, là, c'est ça notre ennemi, ça. Ny fahavalontsika dia ito nofontsika ito. Ça nous emmène à raisonner. Mahatonga antsika lasa andefa heritreritra be. Tu vas faire ça là? Tena hoe ho Tu ataonao vas zany abandonner zany. ça là?
tena vitanao ve ny Non, afoy non, an'ito c'est pas comme ça. Non, moi je veux faire à ma manière. za antsy ohatr'izany kosa le izy fa za te hanao an'le izy a fa anao amin'ny fomba On ne fanaovako peut pas azy servir nanaovako le azy Seigneur à notre manière. tsy afaka manompo ny tompo amin'ny fomba hitiavantsika azy tsika Comment on peut servir le Seigneur? Comment on doit servir le Seigneur? Il y a une seule manière de servir le Seigneur. ohatrany ahoana ny fomba ahafahantsika manompo ny tompo lalana Comment, tokana mes ihany sœurs? Avec notre propre pensée, de notre propre force, de notre chair, amin'ny herintsika manokana veravavy notre amin'ny propre nofotsika compréhension. amin'ny fomba fanaotsika Moi j'ai compris que c'est comme ça, je fais comme ça. ohatr'izao ny eritreretiko anaovana azy a zay ny takatra any dia Moi, ohatr'izay zany ny anaovako azy je trouve bon qu'il faut faire comme ça, je fais comme ça. za mahita hoe ito ny tokony ho izy a maninona moa ohatr'izay zany ny anaovako azy Combien qui vit comme ça dans l'église aujourd'hui? firifiry amintsika no miaina tahak'izany ato anatin'ny Sans fiangonana cette soumission dans le tsy misy an'izay fanetreteny fanekena zay d'aller partager, hoe andeha hozaraiko d'aller voir notre responsable. andeha hitady an'ireo Mais tu tomponandraikitra vois, j'ai ça à cœur, est-ce que c'est bon de faire comme ça? On est une équipe, manana apo hanao an'ity zavatra ity a mety ve raha hanao an'ity zavatra ity on est un corps, satria tsika dia tenan'ny kristy on est un corps, on connaît pas tout. satria amin'ny mahatenan'ny kristy atsika dia tsy takatritsika ny zavatra Nous sommes rehetra le corps de Christ. isika no tenan'ny kristy Mais souvent, des fois, on sert le Seigneur à notre manière, à nous. fa matetika tsika dia manompo ny tompo a amin'ny fomba fanaotsika On n'a pas ce comportement que la parole de Dieu nous dit encore une fois. ary dia tsy hananantsika izay toe-panahy tokony hananana voalazan'ny tenin'andriamanitra izay La parole de Dieu, qui peut me dire izany afaka miteny amiko misy la tenin'andriamanitra parole, izay comment le Seigneur nous dit comment les femmes doivent vivre, les femmes âgées. Comment izany les femmes âgées afaka doivent vivre. izany matadidy an'izay tenin'andriamanitra izay voalaza ao anatin'ny Qui connaît ce baiboly verset izay là? hoe Je suis sûre que ohatrany vous ahoana connaissez ny ce tokony iainan'ireo Comment les vehivavy jeunes doivent vivre. ohatrany ahoana ny tokony iainan'ireo tanora ireo mpitondra tena Comment les moins jeunes doivent vivre. ohatrany ahoana ny tokony toe-piainan'ireo izay mbola tanora fanahy C'est dedans. ao anatin'ny C'est dans la tenin'andriamanitra parole. zany ao anatin'ny tenin'andriamanitra On va avokoa lire? zany andao hiarahantsika Vous mamaky voulez lire la parole? tianareo ve ny mamaky Même si vous tenin'andriamanitra n'avez pas votre Bible, na dia tsy manana ny baibolinareo ary nareo andro amin'ny la maraina prochaine fois quand je reviendrai, amin'ny manaraka rehefa tafaverina eto indray a je veux voir toutes les sœurs avec une Bible. maniry a raha hitan'ireo rahavavy rehetrarehetra miaraka amin'ny C'est baiboly possible? C'est possible? possible ve izany Il y en a qui ont sur le téléphone. misy a Moi aussi, miaraka hein. amin'ny telefoniny ao ny baiboliny J'ai pas de problème avec ça, moi aussi. za koa tsy que- manana olany amin'izany a satria za koa mampiasa ny Parce que baiboly ana telefony ma Bible est lourde. satria mavesabesatra ihany ty baiboliko ty Et comme j'ai un problème au poignet, un problème aux épaules, ndraindray alors, za mantsy manana olana amin'ny je ne peux pas le porter tout le temps. atoka J'ai mon soroka téléphone sur la Bible. Donc, j'ai ma Bible sur mon téléphone. za koa dia misy fotoana mampiasa ny baiboly Mais ao anatin'ny telefona l'important, c'est quand je regarde mon téléphone, je ne suis pas en train de regarder autre chose. fa ny zava-dehibe a dia tsy hoe rehefa mamaky rehefa mijery telefona dia zavatra hafa no On est malina sûr ao qu'on est en train de lire le verset que le pasteur, l'ancien ou la personne fa est en train de dire. mila azoko antoka hoe rehefa mijery ny telefona koa dia tena le andin-tsoratra masina lazain'ny pastera sy ny mpitarika no jereko fa tsy zavatra hafa Parce que ce téléphone-là, hein, je viens un petit peu dessus parce que vraiment ça prend notre vie. Hein. iresaka mahakasika an'izay telefona izay mihitsy a satria indraindray le izy tena mahazo ny fiainantsika loatra Et dedans, c'est pas que les jeunes. ao anatin'izay telefona izay tsy On ny aurait tanora dit les fotsiny jeunes ihany, a. seulement. indraindray tsika matetika miteny hoe ny tanora sy ny À telefona Maurice, je ris. any Maurice dia misy taona Je miome vois les vieilles bonnes femmes là mahita an'ireo rahavavy efa nazo azo taona qui ne connaissent pas lire. izay peut-être. tsy mety hoe tsy mahay mamaky teny Mais elles ont le téléphone. fa manana ny telefonany Je dis, comme, regarde un coup. mila jerentsika kely zay Elles ont le téléphone. dia tena hoe manana Avec le petit ny sac, le petit temps bazar. manana ny bazary kely izy ireo dia manana ny Bon, c'est même, finday elles n'arrivent même pas à marcher. misy ary ireo zay efa nazo taona na Mais elles ont le mandeha ary téléphone. somary manano sarotra Peut-être qu'elle a ça pour une bonne raison. mety hoe ohatrany suis hoe sûre. magaga le izy nefany a andao lazaina hoe misy antony zany izy matoa manana telefony e Mais les jeunes, fa faites attention en passant. ry tanora miresaka kely aho hoe C'est un aok- piège. aoka tsika hitandrina C'est un piège ny amin'ny resaka telefona De- fa fandrika io de ce que nous mettons
tena fandrika de ce que nous regardons, fandrika lehibe ny zavatra d'exposer notre vie. ny zavatra jerentsika ao a sy ny fiainantsika izay ataontsika miariary amin'ny alalan'io telefona io N'importe quoi, on met sur ce téléphone-là. tena betsaka ny zavatra tsy mahasoa réalise pas le ataontsika ao danger qu'il y anatin'io a telefona io ary indraindray tsy takatry ny saintsika akory ny zava-dozany zany À quoi ça sert que les gens ont besoin de savoir qu'est-ce que j'ai mangé aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai mangé hier soir, quel habillement que j'étais, quelle fête que j'étais, qu'est-ce que j'ai fait. C'est quoi son problème? inona moa zany no mazava-dehibe hoe tsy maintsy aseho akoho ny olona ny zavatra mety nohaniko androany ny akanjo vavaoako ny fety ny vonjeko Au lieu d'aller chercher le Seigneur, raha tokony andeha Au lieu de hitady passer- ny tompontsika au lieu de passer du temps dans la parole de Dieu raha tokony andany fotoana ao anatin'ny famakina tenin'andriamanitra pour isika devenir cette femme de l'esprit, mba ho tonga amin'izay vehivavy ny fanahy izay pour pouvoir emmener notre rôle comme il faut dans l'église du Seigneur, mba ahafahantsika mitondra an'ilay andraikitritsika araka ny tokony ho izy ao amin'ny fiangonana on est en train de perdre du temps avec toutes sortes de choses dia lany fotoana fotsiny tsika amin'ny alalan'izany zavatra Kiva. maro be zany qui va rien emmener dans notre vie. izay tsy mitondra na inona akory eo amin'ny fiainantsika Au contraire, c'est en train de retarder l'œuvre de Dieu dans notre vie. Ça est en train de retarder l'œuvre de Dieu dans notre vie. mifanohatra amin'izay ary manaela an'ilay asan'ny tompo tokony efa tanteraka eo amin'ny fiainantsika zany Comme j'ai dit au commencement, il y a un choix à faire. averiko ihany araka ny teneniko tany am-piandohana misy safidy tokony atao On a un téléphone, on l'utilise pour ce qu'il faut. manana finday isika ampiasaintsika araka ny tokony ho izy Amen les sœurs, amen mais pas pour faire autre chose d'autre fa tsy hoe ampiasan'io finday io a amin'ny zavatra hafa qui prend toute notre vie. izay tena mandany On peut, ny fiainantsika on rehetra peut tomber sur n'importe quoi. be dia be ny zavatra mety ho hitantsika amin'izany On est en train de jouer avec notre vie. ary ny fiainantsika mihitsy ny angeny Perdre lalaovitsika du temps. tena hoe mandany Déplaît fotoana au Seigneur. Déplaît au Seigneur. ary manao izay zavatra tsy mifanaraka amin'ny Mais sitrapon'andriamanitra pourtant on dit, j'aime Jésus, je veux faire sa volonté. dia nefitsika miteny ihany koa nefa hoe tiako jesosy ary te hanao ny sitrapony aho Amen. amen Vous êtes un peu d'accord avec moi ou pas trop? mifanaraka amiko ve nareo sa tsy dia Pas besoin d'être en colère avec moi, hein? Je vous aime moi. aza tezitra amiko a za tia anareo a Mais je veux vraiment vous voir libre. faniriko dia ahita anareo ho Je veux afaka vraiment vous voir bien. ahita anareo ho ao tsara Bien dans votre cœur. mahazo aina tsara ao am-ponareo ao Bien dans votre vie. tena hoe milamina tsara ao amin'ny Bien dans votre fiainanareo marche avec le Seigneur. ary tena milamina tsara ao amin'ny fiarahanareo amin'ny tompo Qu'importe la maturité qu'on a. tsy olana na aiza ny famatorana misy Le atsika Seigneur ne met ankehitriny pas de pression sur nous. tsy misy manery atsika ny tompo tsy manery Il atsika nous akory aime tels que nous sommes. tiany isika amin'ny maha isika atsika Mais si seulement on veut vraiment lui donner notre vie fa aokontsika Et de- tena anana etaeta nolotra ny tenantsika et de le laisser faire ce qu'il a besoin de faire en nous. ary amela azy hanao izay tokony Nous ho ataony briser, ao nous anatsika briser, anorotoro atsika nous casser. tena hoe anasaratsaraka C'est des mots qu'on n'aime pas trop entendre ça. Hein? matetika dia teny tsy dia tsika loatra ny mandre Payer amin'izany le prix, mandony vidiny mourir à soi-même, matiny amin'ny tena s'humilier, manetry tena souffrir. mijaly Hein? Quelle souffrance. inona La lay bonne hoe souffrance. fijaliana Amen. Viviane, tu es prête à souffrir pour Jésus, ma soeur? viviane vona ve ianao ny hiaritra ho an'ny tompo Il y a un prix à payer. misy vidiny aloha izany Mira, mira l'appel de Dieu sur ta vie, ma soeur. ny antsony tompo dia eo amin'ny fiainanao Mais rahavavy il y a un prix à payer. fa misy ny vidiny aloha Il y a un chemin à prendre. misy lalana tsy maintsy Comme à raisina chacun de nous, takontsika rehetrarehetra ireo personne n'est arrivé. tsy misy tanteraka na ny iray ary Mais permettons le Seigneur fa mamela ny tompo d'enlever ce qu'il a besoin d'enlever en nous. manala izay tokony hoe sorina ty anatytsika De ne rien garder ary tsy mila qui ne misy plaît pas au fikirana Seigneur. mifikitra na inona izay tsy mifanaraka amin'ny Ne pas nous sitrapon'andriamanitra embêter nous-mêmes. tsy hoe anadala ny tenatsika tsika Moi, je déteste faire semblant. zahako tena alako
J'aime pas faire semblant. Je sais que je suis en train de perdre mon temps. alako lay manao fombafomba satria fantatro hoe mandany ny androko fotsiny ihany zany Je préfère aller dire. aleoko a avy hatrany a S'il y a quelque chose qui va pas avec une sœur dans l'église, tonga dia manantony raha misy zavatra tsy milamina amin'ny raha vavy anankiray anatina fiangonana et que je sens que ça bloque dans mon service pour le Seigneur, ary tsapako hoe manaka anahy zany ao je ne anatin'ny vais pas pouvoir fanompokon'ny tompo continuer. Je vais pas pouvoir continuer. satria manaka ny anaty androso zany Je vais voir. tonga dia manantona Je vais demander anontaniko azy qu'est-ce qui se passe. inona ny zavatra Si mitranga ça vient de moi, raha avy aty amiko je le izy m'humilie. dia manetry tena Mais souvent des fois, ça vient de nous-mêmes. fa matetika le izy a miainga avy aty amintsika ihany Souvent des fois, ça vient de nous-mêmes. matetika dia avy aty amintsika le izy Mais comment on a besoin d'apprendre et de comprendre ce que le Seigneur s'attend de nous, comment vivre, comment être cette femme de l'esprit, comme j'ai dit depuis le début. araka ny voalazako hatrany amin'ny voalohany hoe mila isika mahatakatra hoe ohatry ny ahoana ilay toe-panahy tia ny tompo anompontsika azy Et de comprendre notre rôle à jouer dans l'église. ary ny mahatakatra ihany koa ny toerana izay tokony ho raisintsika atao anatin'ny fiangonana Une fois, j'étais voir une sœur, nisy fotoana nanantona rahavavy izay a parce que je n'arrivais pas à connecter. nisy fotoana nanantona Vois ma sœur. nisy fotoana nanantona rahavavy anankiray satria tsy afaka se connecter tamin'ny findayako a Et je lui dis, mais tu sais, ça fait longtemps que je voulais te connaître, te parler. satria nisy fotoana ny teny tamin'io rahavavy io hoe hitanao efa ela naniry mba afantatra anao bebe kokoa Et elle me dit, ben moi aussi. dia ozy izy le rahavavy hoe za koa ny nanana faniriana e Mais elle m'a dit que ben, quand je te regarde, j'ai peur. fa ozy izy hoe za rehefa mahita anao a dia ohatry ny misy tahotra zany aty anatiko Je dis, ah bon, j'ai eu un choc. ozy izy a hoe ay ve Parce que c'est pas ce que je veux. nefa tsy zay velively a ny Je veux zavatra servir le Seigneur. ny zavatra tiako satria ny Je- faniriko dia ny Je anompo veux aimer mes frères, mes sœurs de l'église. ny faniriko dia ny tia ny rahavavy sy ny anadahako rehetra ao anatin'ny Je fiangonana veux ce contact, cette relation ary ny faniriko a dia izay fifandraisana izay fifandraisana qui est important. satria zava-dehibe ihany koa izany Vous ne voyez pas que c'est important, ça vous? nareo manokana ve C'est tsy hitanareo important. hoe zava-dehibe zany fifandraisana zany Même je ne vous connais pas, mety hoe tsy tena fantatro tokoa nareo mais l'amour de Dieu dans mon cœur et l'esprit de Dieu en moi, fa ny fitiavan'i jesosy ato am-poko sy ny fanahin'i jesosy même si je te vois pour la première fois, raha hoe androany ianao ny vao hitako voalohany indrindra il ne faut pas que j'ai un problème de me connecter avec toi. tokony hoe tsy manana olana ny fandray avy hatrany Et aminao de te dire à ma sœur, je t'aime. ary nilaza ihany koa hoe rahavavy tiako Et ianao tu ressens l'amour de Dieu à travers de moi. ary tokony renao a ny fitiavan'i jesosy amin'ny Et alalako quand elle m'a dit, mais quand je te regarde, j'ai peur. fa tamin'ny fotoana anankiray izy nyteny tamiko hoe Il y a même- ianao rehefa il y a mahita même- anao a dia Il matahotra n'y a pas un sourire sur ton visage quand ianao tu marches. ianao tsy olona tsikitsiky izay rehefa mandeha ianao dia ohatrany hoe mivinitra be Mais je peux vous dire que j'étais fini. tena minoana nareo fa tena nakasika anahy Et je be ne peux zay pas ne pas prendre ça en considération. ary tsy afaka modiko tsy haino zany Je ne peux pas dire, mais c'est ton problème. tsy afaka mitena le olona hoe olanao zany Hein? On peut dire ça? afaka miteny an'izany Mais ve moi, tsika parce que je veux prendre mon rôle dans l'esprit, dans l'église du Seigneur. za manokana te andray ny andraikitro a ao amin'ny fiangonana ao amin'ny fanahy Mais comment je vais aller plus loin là si elle a peur de moi? ahoana ary ny afako mandroso na le rahavavy mahita ana ary matahotra anahy Elle me dit que je suis sévère, je suis sérieuse. za zany a olona masika olona misy endrika Sévère, ouais. somary masika Pour le coup, je ne savais plus quoi faire. teo eo a dia tena tsy hitako izay Et natao les autres dimanches, les autres jours, fa ny lahady tao aorinan'izay a parce que je dis, Seigneur, je veux te servir, je veux obéir, je veux apprendre. satria nresaka tamin'ny tompo ao hoe za te hanompo anao a za te hianatra Je ne veux pas rester pareil. tsy afaka ny mijanona any amin'izao a Si elle a eu peur, peut-être qu'il y a d'autres aussi qui ont peur. raha iny rahavaviny a matahotra rehefa mahita anahy mety hoe c'est- misy maromaro ihany koa ao Mais Seigneur, quelque chose a matsapan'izay besoin de se passer.
fa misy zavatra tokony mitranga aty anatiko Alors pour le coup, parce que je sais que dans mon cœur, j'ai rien contre elle, comme je vous dis, mais c'était moi. Même ça, j'ai pris en considération. averiko ihany a za manokana tsy nanana olana tamin'ny oravavy io Alors. fa zahako mila nazary mila tonga saina am'le izy Voilà. Mais les jours ensuite, les jours suivants, fa andro tao aorianan'izay a quand je rentre dans l'église, rehefa miditra ao am-piangonana j'aime bien aller voir les nouvelles, les accueillir. za manokana dia tiako ny manantona an'ireo olona vaovao a Alors j'essaie miresadresaka de faire un petit am'zareo sourire. dia mizaka am'izay mba mitsikitsiky am'izay le endrika zany e Ben oui, depuis ça, je fais un petit sourire, pas forcé, mais j'ai appris, c'est une leçon. Le Seigneur m'a parlé là, je dois prendre ça au sérieux. le izy tsy midika akory zany hoe mitsika amboarina fa satria nandray lesona dia mila mianatra an'izay a zany hoe miaraka amin'ny fitsikina rehefa miditra ao anaty fiangonana Mais il y a plein de choses comme ça que le Seigneur veut nous parler. dia tena misy zavatra be dia be madinidinika ohatr'izany a tiany tompo resahana amintsika Concernant notre vie, momba ny fiainantsika manokana notre service pour le Seigneur. momba ny fanompontsika amin'ny tompo Parce que sinon, on est en train de perdre du temps. raha ohatra mantsy tsy izany a dia lasa mandany andro Mais eto quand le fotsiny Seigneur parle, fa rehefa miteny ny tompo qu'est-ce qu'il faut faire? inona ny tokony atao Il faut obéir. mila mankatoa Il faut obéir. mila mankatoa Quand j'entends l'évangile, là, je dis Seigneur, je veux obéir. rehefa mandray ny filazantsara dia miteny hoe tompo te ankatoa Que ta parole devienne une révélation dans mon cœur. aoka ny teninao ho lasa tonga Je fanambarana veux ao apoko apprendre. maniry a ny hianatra On a besoin d'apprendre. mila mianatra Tout le temps, en tout temps. amin'ny fotoana rehetra tsika Jusqu'à ce que le Seigneur revienne. mandrakariva On mandra-piveriny a tompo besoin d'apprendre. dia mila On mianatra a besoin d'avoir ce cœur qui est ouvert, ce cœur soumis, ce cœur qui est prêt d'apprendre et d'accepter. mila an'izay fo zay a zay vonona ny ankatoa zay vonona anaiky a mandra-piverenan'ny tompo any amin'ny raha ho lanitra mila an'izay toe-po zay foany tsika Ça ne veut pas dire que quand on est dans l'église, on est sincère, on est là tous les dimanches, on connaît tout, on est là, on est dans une école, l'école de l'esprit. itsika rehefa tonga ty anatin'ny fiangonana dia tonga ao anatin'ny fianarana dia fianarana ara-panahy tsy hoe tonga ty am-piangonana tsika midika fa efa haitsika ny zavadrehetra tsia Amen. Et quand on vient avec un cœur ouvert. ary rehefa tonga ty am-piangonantsika dia miaraka amin'ny fo misokatra Parce qu'on a besoin d'apprendre. satria mila mianatra Et le itsika Seigneur, par son esprit, veut nous enseigner. ary ny tompo amin'ny alalan'ny fanainy masina dia te ampianatra atsika Et on doit savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. ary mila fantatritsika hoe inona no Non, mais ampiasaintsika c'est du an'izany sérieux, hein? tena zavatra matotra Attention. aoka hitandrintsika Parce que c'est très facile qu'on devienne religieux. satria mora tokoa no mahatonga antsika lasa mandeha amin'ny fombafomba Notre vie, mpivavahana notre marche avec le Seigneur devient une routine. satria ny fiarahantsika amin'ny tompo lasa vetivety eo Il y a lasa plus- fombafomba Il n'y a plus de place pour apprendre. tsy misy toerana ahafahana hoe mianatra Il intsony n'y a plus de place pour se soumettre. tsy misy toerana ahafahantsika manetry tena Il intsony n'y a plus de place pour s'humilier, pour reconnaître. Il n'y a plus de place pour toutes ces choses-là. tsy mamela ntsontsika toerana hoe mila manetry tena mila mianatra mila midina Mais on est dans l'erreur. ao anatin'izay tsika dia Et je suis sûre que vous avez bien entendu, vous avez assez entendu, mino aho fa efa maro zay zavatra renareo zay a mais qu'il y a plein de choses que il faut qu'on réalise. On a besoin de vivre ces choses-là. fa tena betsaka tokony tonga saina koa tsika hoe mila hiaina n'ireny zavatra ireny J'ai pas envie de vous dire, d'être prétentieuse, de vous dire que maintenant, aujourd'hui, vous entendez, là, il faut mettre ça en pratique. C'est certain qu'il y a des choses que vous avez entendues aujourd'hui, mety hoe za zany tsy te hanery anareo hoe rehefa mandre zavatra ohatr'izao anareo dia tsy maintsy mankatoa marina mety misy zavatra efa rentsika efa ankatoa mais avintsika à chaque fois qu'on entend l'évangile, fa hatrany hatrany isaky ny mareny filazantsara isika par les frères qui sont responsables ici, raha na amin'ny alalan'ireo zay mpanompon'andriamanitra tompon'andraikitra eto ou les frères qui viennent, vous n'êtes pas là. C'est extraordinaire que comme il y a quelqu'un, Marie-Claire a dit, comment le frère Mickey, il ne nous oublie pas, hein, il n'a pas oublié l'église de Madagascar. araka ny tenen'ny Marie Claire teo hoe rahanatamiky a tsy mafoy atsika ary tsy adino akory tsika Mais peut-être pas tous les mois, mety hoe peut-être pas tous les mois, mety hoe tsy isam-bolana mais vous avez des frères qui viennent
fa matetika dia misy an'ireo anadahy izay tonga mamangy pour prendre soin de vous, izay mikarakara anareo pour vous parler. amin'ireny fotoana ireny miresaka aminareo izy Qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on entend? dia inona ny fampiarana nataontsika tamin'ireny izay Qu'est-ce qu'on renesika fait? On ireny est responsable de ce qu'on a entendu. satria tsika dia tompona andraikitra ny amin'ny zavatra efa rentsika Hein? Parlez avec vous-même ce matin, dites, je suis responsable de ce que j'ai entendu. teneno ny tenanao amin'ity marain'ity hoe za dia tompona andraikitra ny amin'ireo zavatra efa nyrenesiko efa reko Amen. amen Alors, on avait dit qu'on allait lire dans Tite. ny resakitsika teo a hoe amaky ny tenin'andriamanitra ao amin'ny titosy Dans Tite 2, non? Verset 2, voilà. Verset 3. Écoutez bien les femmes. aokotsika hiandre tsara ry ravavisana Ça me parle à moi aussi. Hein? satria tena miteny amiko ihany koa zany Parce que je ne suis pas jeune. satria za dia tsy tanora intsony Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. ny vehivavy antim-panahy anaro hitondra tena toy izay mendrika ny olo-masina La sainteté. C'est quoi la sainteté? hitondra tena toy izay mendrika ny olo-masina inona le hoe masina C'est de critiquer, c'est de tirer les défauts sur les autres, c'est de parler mal sur les autres. le masina ve midika hoe hitsara hitsikera hijery izao zavatra ratsiny amin'ny hafa N'être ni médisante, ni à donner au vin, tsy ho mpanendrikendrika tsy ho andevoziny divay be qu'elles doivent donner des bonnes instructions ho mpampianatra ny zavatra tsara dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. mba hampianarany ny vehivavy tanora fanahy ho tia ny vadiny ho tia ny zanany À qui le Seigneur adresse ces paroles ce matin, mes sœurs? iza no iantefany izao tenin'andriamanitra izao androany maraina raha vavy izy iza ny antefany zany teny zany Personne ne lève la main. tsy misy manangan-tanana iray ary Levez bien la main. atsangany tsara ny tananareo Notre rôle dans l'église, là, je vous parle de notre rôle dans l'église. miresaka ny andraikitritsika atao anatin'ny Des fiangonana femmes âgées. ry vehivavy Peut-être vous ne savez pas. antim-panahy Peut-être vous ne savez pas si vous êtes âgé ou pas, mais la parole de Dieu nous dit après 60 ans, à partir de 60 ans. tsy haiko hoe firy taona nareo raha ny ten'andriamanitra mantsy ny derentsika ny amin'ny vehivavy antim-panahy dia ireo izay mihoatra ny enimpolo Si taona vous avez 60 ans ou plus, comme moi, raha ohatra nareo efa enimpolo taona ny mihoatra ohatra anahako nous sommes des femmes âgées itsika no antsoina hoe à antim-panahy qui cette parole est adressée. ary miantefa amintsika indrindra io teny io Je peux relire? averiko vakina Et c'est sérieux. satria matotra Et on doit vivre ileryteny ça. ary mila iaina On doit tsika chercher zany le Seigneur. mila mikasaka ny tompo tsika On doit demander au Seigneur. ary mila mangataka amin'ny tompo itsika Au lieu de faire n'importe quoi, raha ohatra ka tokony hanao zavatra hein, qui ne vaut pas la peine d'être assis chez nous, ou bien aller causer chez les autres. raha ohatra afaka manao zavatra fa iantsika miresadresaka manao zavatra variana ao atokantranao Alors il dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. ny vehivavy Voilà notre antim-panahy anaro hitondra tena toy izay mendrika ny olona masina tsy ho mpanendrikendrika tsy ho andevoziny divay be ho mpampianatra ny zavatra tsara mba hampianarany vehivavy tanora fanahy ho tia ny vadiny ho tia ny zanany Amen. Et je ne sais pas si je vais plus loin dans ce verset-là. C'est bon d'aller plus loin? Allez, on continue. ano ihany tsika C'est bon l'évangile. tsara ny filazantsara Alors le verset 4. Non, andin'ny non, verset faefatra 5. andin'ny fahadimy À être retenu, ahony tena chaste, ho madio occupé aux soins domestiques, ho madio toe-panahy hiasa ao an-tranony bonne, ho tsara fanahy soumise à leur mari pour ceux qui ont des maris, anaiky ny vadiny ho an'ireo izay manambady afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée.
mba tsy tenenana ratsy ny tenin'Andriamanitra. J'exhorte de même les jeunes gens à être modérés. Ny lehilahy tanora fanahy koa anaro ahony tena. Ok? En montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres, en donnant un enseignement pur, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Ka amin'ny zavatra rehetra dia aseho ny tenanao ho fianarana ny asa tsara amin'ny fampianaranao maneho ny tsy faharatsiana ny famaontinana. Amen. Combien de fois, mes sœurs, on a donné l'occasion aux gens du monde Impirimpiry moa tsika raha vavy mamela an'ireo olona izay avy any amin'izao de tontolo nous izao prêter le doigt, izay afaka manondro tanana atsika, de parler du mal sur nous. izay miteny ratsy atsika. Vous savez, les gens du monde, peut-être ils n'aiment pas trop les chrétiens. Des fois, même si on fait rien de mal, ils vont parler des choses qu'il ne faut pas, n'est-ce pas? Indraindray mantsy ny olona any amin'izao tontolo izao ohatra ny hoe tsy tia kristianina zany ka na manao zavatra mety ary tsika dia misy fankalana izay ao anatin'izy ireo. Amen. Mais on doit faire attention, nous, maintenant, Fa tsika kosa mila de mitandrina ne pas ankehitriny les donner l'occasion mba tsy hamela an'izy ireo hanana fahafahana de parler du mal sur nous, les enfants de Dieu. hiteny ratsy atsika zanak'Andriamanitra. On a besoin de veiller. Dia mila mitandrina On a isika besoin de zany. faire attention. Mila mitandrina On a isika. besoin d'être sérieuse. Mila matotra On a isika. besoin d'avoir la crainte de Dieu. Mila manana ny fatahorana an'Andriamanitra isika. Amen. Pas d'électricité? C'est coupé. Non, ça marche. Ça marche? Ah, c'est revenu. Merci Jésus. Sotra ny Jesosy. Et on va lire aussi dans 1 Timothée 5, Ovakitsika ihany koa ao amin'ny Timoty toko 5. verset 13, non? Je pense. Timoty voalohany toko 5. C'est ça même ça? Il y a où il dit que il parle de notre comportement des femmes et qu'on ne peut pas être, mais c'est 13 même, qu'on ne peut pas être des femmes qui font des palabres causeuses. C'est dedans, c'est quel verset là? 13, chapitre 5, verset 13. Voilà, j'étais dans 4. Mes excuses. Alors, 13, c'est... Vakitsika eo amin'ny tenin'Andriamanitra Timoty voalohany toko 5 andininy 17. Voilà. Zay indrindra. C'est sérieux ça, hein? Matotra dia matotra tokoa ny tenin'Andriamanitra. Il dit, mais on peut lire le tout, mais on ne va pas lire tout ça. Tsy ovakitsika avokoa izy rehetra fa avy hatrany dia eo amin'ny Mais par 17. contre, le verset 2, ça parle encore des femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Raha ny andinin'ny faharoa manko dia miresaka ho an'ireo rahavavy vehivavy antim-panahy toy ny reny, ny tanora fanahy toy ny anabavy. Ok. Tous ces versets-là nous montrent comment le Seigneur nous a laissé son évangile. Ireo teny rehetrarehetra ireo dia manambara hoe afa-tsika matakatra hoe ohatry ny ahoana no namela ny tompo ny filazantsarany. Il nous a pas laissé dans le vide. Tsy hoe navelany ho banga teo ihany isika. On ne peut pas dire qu'on ne sait pas quoi faire. Tsy navelany mihitsy isika hiteny hoe tsy misy tsy hitanay Qui izay peut dire atao. ça aujourd'hui? Iza no afaka miteny an'izany androany hoe En tant que jeune, je ne sais pas quoi faire. amin'ny mahatanora anahy dia tena tsy hitako En izay tant tokony ataoko. que femme âgée, je ne sais pas quoi faire. Antim-panahy dia tsy hitako izay En tokony tant ataoko. ceci, en tant cela, je ne peux pas quoi faire. On ne peut pas dire ça. On va mentir. Lasa mandainga tsika raha miteny an'izany satria tsika rehetra dia samy mahafantatra hoe inona ny tokony ataontsika. Mais je vous encourage à les lire. Mampahery anareo mamaky an'io andinin-tsoratra masina io
vous me promettez, non, pas, ne me promettez pas. Dia tena hoe mba tena aokinareo amaky anio a. Dites ça au Seigneur. Prenez une responsabilité devant le Seigneur. Eo anatrehany tompony aokitsika iteny hoe Je vais aller lire, Seigneur, ta parole dans Timothée. jesosy eo aka fotoana dia amaky any Je veux teninao comprendre. amin'ny timoty a toko voalohany Je veux comprendre, Seigneur, ce que tu as pour moi. satria jesosy a tena tiako Ton plan takatra pour zay ma tianao ahy vie. ny planao amin'ny Comment fiainako tu veux que je vis? ohatrany ahoana ny fanirinao Comment a je peux te plaire? iainako ohatrany ahoana ny ahafahako a manao Comment je zay peux te tianao servir? ohatrany ahoana ny ahafahako manompo anao Hein? Peut-être qu'on ne sait pas. mety mbola tsy takatritsika le Tout est izy clair dedans. fa ny zavatra rehetra dia voasoratra ao anatin'ny tenin'andriamanitra Jusqu'à verset 13. hatramin'ny andininy fahatelo amby folo izany Là, il parle des femmes fahatelo amby folo qui se kosa rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement avec ce, non, pas ça, hein, avec cela étant oisifs, le verset 13, avec cela étant oisifs, elles apprennent à aller de maison en maison. Qu'est-ce qui fait ça ici? sady mianatra ho malaina koa izy ka mandehandeha mitety trano izy amin'ny manao an'izany eto amintsika eto mandehandeha mitety trano Non seulement elles sont oisives, mitety trano ary tsy malaina ihany mais encore causeuses fa mpilazalaza sy mpandehandeha et intrigantes, mandehandeha Continue. disant ce qu'il ne faut pas dire. fa mpilazalaza sy mandehandeha mirarany an'olona ka manao teny tsy mety Combien de fois on a fait ça? impiry moa tsika nanao an'izany Quelque chose s'est passé dans l'église. misy zavatra nitranga anankiray tao anatin'ny fiangonana Au lieu de prier pour les serviteurs de Dieu, raha tokony hivavaka ho an'ny mpanompon'andriamanitra isika qui sont des hommes, izay qui sont aussi dans une chair, olombelona ihany koa ary indraindray a ao anatin'ny nofo mais ils veulent répondre à l'appel de Dieu. fa manam-paniriana kosa ny amaly ny antsony tompo Ils ont obéi ary dia nankatoa izy et le Seigneur va les aider, n'est-ce pas? ary ny tompo anampy azy sa tsy zany Mais c'est clair qu'on va voir des petites faiblesses par-ci, des petites faiblesses par-là, comme dans la vie de chacun de nous. mazava tokoa mety tsy maintsy ahita ny fahalementsika ohatrany eo amin'ny fiainantsika ihany manana ny fahalementsika sika Qu'est-ce qu'on fait avec ça? fa inona ary ny zavatra nataontsika manoloana an'izany Regarde ça. hitanao indray ve le ohatr'izao zao indray ny nataony zao indray ny zavatra ny teneny tsy mety zany zavatra zany Je vais aller chez Marie-Claire. andeha ho any amin'ny Marie Claire mihitsy a Marie-Claire, tu as vu ça? Marie Claire hitanao ve le ohatr'izao Il a dit ça, ça ne devait pas être comme ça. zao indray ny zavatra nolazainy nefa tokony tsy ohatr'izany fa tokony ohatr'izao le izy lasitsika miteny zavatra be dia be Au lieu de construire, qu'est-ce qu'on est en train de faire? raha tokony manorina isika dia inona no nataontsika Qu'est-ce qu'on est en train de faire, mes sœurs? inona no lasa nataontsika raha vavisana Est-ce qu'on est appelé à détruire? vonina ve tsika ny andravo On est appelé à construire. fa ny zavatra Comme faniritsika il dit dia ici, ny de anorina dire, disons des choses qu'il ne faut pas dire. Fermez votre bouche. araka ny voalazany atao amin'ny tenin'andriamanitra hoe manao teny tsy mety raha tsy te hanao an'izay tsika dia alao manakombona vava Priez pour la personne. dia mivava ho an'iny olona iny Cherche le Seigneur. tadiavo ny tavan'ny Le tompo Seigneur va lui montrer. ary ny tompo no ampiseho Parce azy que lui, son an'izay cœur est ouvert, il est prêt à répondre à l'appel de Dieu. satria izy manokana dia efa misokatra ny fony zany hoe vonina izy ny amaly ny antson'ny tompo eo amin'ny fiainany Comme moi, je ne suis pas une prédicatrice. za manokana satria za tsy mpanompon'andriamanitra tsy Je ne suis pas pasteur mpitory-teny non plus. za sady tsy pasteur Je ny suis rien. za tsy pasteur zany hoe za tsinitsinina Mais parce que j'aime le Seigneur, fa satria j'aime son église, tiako ny fiangonan'andriamanitra j'aime voir les sœurs être bien. tiako ny tompo ary faniriko mihitsy ny ahita Je an'ireo redis rahavavy bien, a j'aime voir les sœurs être bien. averiko ihany a tiako ny mahita an'ireo rahavavy Des zay sœurs tena qui ao prennent leur tsara place, rahavavy zay mandray ny des toerany sœurs qui prennent leurs responsabilités, rahavavy zay mandray ny andraikiny quelle que soit la maturité qu'on a. na inona ny famatorana Le Seigneur ne ara-panamisy regarde atsika pas, le Seigneur ne regarde pas tout ça. ny tompo dia tsy mijery Le an'izany Seigneur regarde à nos cœurs. fa ny tompo dia mijery ny Une fotsika bonne motivation. ny fandresen-dahatritsika ny fandresen-dahatritsika Bonne motivation. Un bon cœur. fo tsara toe-po tsara Un cœur pur. fo madio Un cœur qui aime Jésus.
fo zay tiany Un cœur Jesosy qui aime son église, l'église du Seigneur. fo zay tiany Un fiangonan'Andriamanitra cœur qui aime les serviteurs de Dieu, qui se soumet, quelle que soit l'erreur, la maturité, mais le Seigneur les a choisis, les a mis là. ny fo zay tia ny mpanompon'Andriamanitra satria no safidiany tompo reny ary ny tompo nametraka anazy eo On a besoin d'un cœur reconnaissant. dia mila manana an'izay fo mankasitraka Et c'est à izay cela que le Seigneur nous appelle. ary eo indrindra zay indrindra le hoe antsony tompo atsika Au lieu d'aller causer, je ne sais pas, aux Seychelles, je suis arrivée aux Seychelles. À Mada, comment on dit ça, hein? Palabre, les causes. tsy haiko ohatrany ahoana ny fiteny an'izany eto a Madagasikara fa mandeha miteti-trano miresadresaka raha miteny baiko angamba dia hoe mifosafosa Hein? Les commérages. On aime ça, non? indraindray tiatsika zany sa tsy zany Non, des fois on aime ça. Ça nourrit notre chair. Indraindray, Là, on cause, mety amitsika zany. pour ne rien dire, on prend plaisir et on ne réalise même pas qu'on est en train de donner l'accès à l'ennemi. indraindray tsika tsy tonga saina satria misy fotoana lasa mamela toerana amin'ny fahavalo mihitsy tsika amin'ny fotoana anankiray tsika miresadresaka atsiaroa dia lasa mamela toerana ho an'ny fahavalo Pour nous détruire. ny tanjony Et pas dia ny seul. hamotika atsika Et pas nous détruire seulement. tsy hoe hamotika atsika irery ihany Détruire l'église du Seigneur. fa hamotika ny fiangonan'Andriamanitra mihitsy Mais le Seigneur, il construit son église. fa ny tompo dia manorina ny Amen. fiangonana Le Seigneur ne va Amen. pas nous laisser faire. ny tompo dia tsy namela ny zavany Il y a des hitranga conséquences. satria misy fiatraikany zany Il y a des conséquences. misy fiatraikany zany Si on n'obéit pas à la parole de Dieu, si on a entendu et on ne le met pas en pratique. raha ohatra ka androany isika na eno ny tenin'Andriamanitra ka tsy makatohany zany dia isy fiatraikany zany Alors, à partir d'aujourd'hui, noho izany manomboka androany allons prendre une responsabilité, andao raisitsika un ndraiky engagement. andao anapa-kevitra Si on voit quelque chose manomboka izao raha mahita zavatra dans isika la vie d'une sœur, ao amin'ny fiainany rahavavy vie d'un anankiray frère. fiainana anada anankiray et surtout dans la vie d'un serviteur de Dieu, indrindra eo amin'ny fiainana ou sa femme ou ses mpanompon'Andriamanitra enfants ou n'importe qui, na io ny vadiny na ny zanany prenons un engagement. andaotsika tena Au lieu anapa-kevitra d'aller causer, raha ohatra ka tokony allez andeha voir iresadresaka andeha hitady si vous rahavavy ne pouvez pas prier anankiray tout seul. raha ohatra ka tsy mavita hoe Mais va voir mivavaka quelqu'un. irery ianao On va voir la personne dit, je veux qu'on prie avec moi. dia andana amin'izay fotoana izay raha mitady rahavavy anankiray ianao hiteny hoe andaotsika asianao hiaraka hivavaka Je ne veux plus ce cœur. satria tsy te hanana an'izay Je ne veux fo plus zay avoir cette intsony attitude. tsy te hijanona ao anatin'izay toe-po zay intsony J'ai compris l'évangile. satria takatro ny Je filazantsara sais comment le Seigneur m'appelle à le suivre. satria takatro hoe ohatrany ahoana ny tiany tompo anarahako dia azy Je sais qu'est-ce que le Seigneur s'attend de moi aujourd'hui. takatro amin'izay hoe ohatrany ahoana ny zavatra indrasan'ny tompo amiko Quel est mon rôle dans l'église? inona ny anjara ndraikitro anatin'ny fiangonana Quelle est ma responsabilité dans l'église? inona ny anjara ndraikitro atao anatin'ny fiangonana Je veux être sincère. dia te ho tsotra aho Hein? Je veux plus être comme j'étais dans le passé. te ho vonina tokony tahaka ny toe-poko tany aloha tany Allons dire ça le passé. andao tenentsika À hoe partir d'aujourd'hui. alohantsika andray an'izany zavatra nitakiny efa lasa Il y aura fa ny zavatra resantsika eto dia ny androany manomboka androany Il n'y aura plus de bavardage, il n'y aura plus de commérage, tsy ho isy intsony ny resadresaka mais il y aura la crainte de Dieu. fa isy kosa tahotra an'Andriamanitra Et la amen crainte de Dieu, ça emmène l'amour. dans nos ary ny cœurs. tahotra an'Andriamanitra dia mitondra fitiavana Hein, l'amour, pour Une que fitiavana. nous puissions nous aimer les uns les autres. io fitiavana io dia mitarika atsika hifankaty amin'ny samitsika On a besoin de connaître notre Dieu. mila mahafantatra tsika hoe iza moa io andriamanitsika io Mais ça, c'est tellement sérieux. raha vavisany matotra tellement zany sérieux. resaka izany zavatra Il faut resaka arrêter de matotra perdre du izany temps. andaotsika tsy hanary fotoana intsony Il faut arrêter de perdre du temps. andao tsy hanary fotoana intsony L'ennemi a assez joué son jeu.
ampy izay fotoana lalaovan'ny fahavalo Je izay. peux même dire qu'on a assez donné accès à l'ennemi. Afaka miteny mihitsy aho hoe ampy izay fotoana namelantsika ny fahavalo anao izay asan'izay. En vivant dans des commérages. Satria tsika nanino ny aina tao anatin'ny resadresaka. En vivant hypocritement. Ny aina tao anaty fiatsaram-belatsy. Dans l'église, envers cette famille que le Seigneur nous a donnée. Zany dia tato anivon'ny fiangonana teo amin'ilay fianakaviana izay nomeny tompo atsika. Moi, je ne veux plus. Je ne veux plus. Za manokana tena tsy te hiaina an'izay intsony. Hein? Allons se soumettre. Andaontsika Amen. anetry tena. Allons se soumettre pas à l'homme, mais à la Andaontsika parole de Dieu. andaontsika anetry tena. Sanatria akory tsy hoe anaiky olona fa anaiky ny tenin'Andriamanitra. Vous avez la foi de votre cœur, non? Manana finoanareo amponareo sady On zany. sait que Jésus revient bientôt. Fantatritsika fa iverina tsy ho ela ny tompo ho avy tsy ho ela. Et on attend tous que quand le Seigneur revient, on connaît ça. On va être enlevé. Ary tsika rehetrarehetra dia mino fa fantatritsika zany fantatritsika hoe raha iverina ny tompo dia anisany ho ampiakarina isika. Ben, est-ce qu'on va vraiment être enlevé? Fa tena ho ampiakarina marina ve isika. Vous savez, avec le Seigneur, il n'y a pas d'émotion. Hein? Hitanareo miaraka amin'Andriamanitra tsy misy akory ny hoe fihetsepo mandeha ara-pihetsepo Il zany. n'y a pas, oui, je croyais, Tsy misy hoe eny nino aho. j'aurais pas dû, j'ai refait, je ne savais pas. Fantatro mihitsiny fa le izy tokony tsy nataoko ohatr'izany fa nataoko ohatr'izany ihany anefa. Avec le Seigneur, c'est clair. Miaraka amin'ny tompo dia mahitsy. Les choses de l'esprit sont les choses de l'esprit. Ny zavatry ny fanahy dia zavatry ny Ça n'a fanahy. rien à faire avec nos émotions, notre chair. Tsisy idirany fihetsepontsika ny nofontsika. Le Seigneur ne va pas rentrer dans nos émotions. Ny tompo dia tsy hiaraka amintsika ao anatin'io resaka fihetsepo io mihitsy. Nous, facile, on tombe dans les émotions, non? Avec notre mari, avec nos Ho enfants. antsika manokana mora amintsika mihitsy ny tafalatsika ao anaty resaka mandeha amin'ny fihetsepo na manoloana ny zanakitsika na ny vaditsika. On peut prendre des décisions avec nos enfants et dire, ben, tu es puni, tu n'auras pas ça pendant toute la journée, tu es puni. Matetika tsika rehefa manoloana ny zanakitsika dia miteny hoe mibedy ianao tsy afaka manao an'ity ianao andran'ny tontolo Après, les émotions prennent le dessus, le cœur de grand-mère fa vetivety eo ihany amin'ny fondreny be anao ohatra ou le cœur de maman. na fondreny. Allez, c'est ok, viens, je peux te donner un petit bonbon. La punition n'est même pas finie. Vetivety eo ihany tsy vita akory ny le fananarana iny ianao dia efa manome vatomamy anazy azy. Laissez-moi vous dire, on ne peut pas embêter les enfants aujourd'hui. Hein. Mamela anareo iteny fa ny ankizy kely tsy afaka ataontsika an'izay intsony ankehitriny ihany ankizy ankehitriny. Ça s'est passé avec ma petite fille. Vao aingana zavatra nitranga ohatr'izany tamin'ny Son petit frère qui était puni, zavikelyko nisy va dans la chambre, regarde le mur. nisy C'est son papa qui lui a dit de faire ça. misy taona zany zavikelyko bedy dia satria nanao zavatra tsy mety izy dia ozy izy ny rainy hoe andana makany amin'ny efitranonao satria bedy ianao. Après, je le vois, il est arrivé devant moi, le petit bonhomme est arrivé devant moi avec sa sœur et tout. Dia tamy avana izy mianadana anantona anahy. Mais je dis, mais c'est trop vite cette punition-là. Dia ozy izy hoe ohatriny hoe aingakaingana kosa loatra izany fananarana zany Sans dire quoi que ce soit, c'est ma petite fille qui me dit, je l'ai retiré dans sa punition. gaga be satria ozy izy hoe zay sahady ve dia vita ilay fananarana. Mamie, je l'ai retiré. Elle a eu la compassion pour son petit frère. Satria zany izy bediny rainy dia hoe makao anaty efitra tampotampoka teo dia hitako izy mianada eo akaiko dia gaga hoe vita sady nga le fananarana kay le anabaviny no nalahelo azy dia navoakany avy ao anaty efitrany hoe ok izay tapitra ny fananarana anao. Et j'ai dit, ah bon, tu as fait ça, mais va voir ton papa. Gaga nahita an'izay tozy izy hoe zany ve zavatra nataonao andana ary teneno amin'ny dadanao le izy. Mais le Seigneur ne va pas rentrer dans nos émotions. Dia ny tompo koa tsy hanao antsika an'izany mihitsy. Tsy hiditra ao anaty resaka fihetsem-po amintsika ohatr'izany no ny Ce qui tompo. est de l'esprit est esprit, ce qui est de la chair est la chair. Zay zavatry ny fanahy dia fanahy zay ao amin'ny nofo kosa dia ao amin'ny On a nofo. besoin de choisir. Mila misafidy isika. La soumission envers l'évangile.
ny fanekena manoloana ny Je ne filazantsara. vous dis pas la soumission envers ce que moi je suis en train de partager ou bien ce que d'autres vont venir partager, mais la soumission envers l'évangile. Za akory tsy miteny aminareo hoe fankatoavana amin'izay zaraiky eo na ho avy koa ny raha vavy hafa dia izary fa fankatoavana ny filazantsara. Parce que je crois que j'ai vu quelque part dans la parole, je ne sais pas où, il dit un chrétien pas soumis. Misy ten'Andriamanitra milaza an'izany tsy ho jerentsika ilay izy fa miresaka mikasika hoe ny kristianina anankiray izay tsy mpakatoa Il a un avenir incertain. dia tena manana ho avy mampanahy. Un avenir incertain pour un chrétien qui n'est pas soumis. Ho an'ny kristianina anankiray izay tsy manam-paniriana ny ankatoa dia tsy azo antoka ny ho aviny. Et ça, on ne pourra pas nous changer le plan de Dieu. Ary zany tsy afaka hovaintsika izany planin'Andriamanitra izany anefa. Si on veut un jour vraiment avoir le royaume de Dieu, raha ohatra ka manam-paniritsika indray andro any hoe ahazo ny fanjakan'Andriamanitra pour laquelle on est en train de vivre aujourd'hui, n'est-ce pas? Hein? Pour laquelle on est en train de vivre aujourd'hui. satria izay koa nge ny antony iainantsika indray andro antsika mba ho any amin'ilay fanjakan'Andriamanitra sa tsy zany? Parce qu'on a une assurance de notre salut. Satria tsika dia mahazo antoka ny amin'ny famonjentsika Mais il y a un prix à payer. fa misy vidiny aloha. Il faut garder ce salut-là. Satria Il faut mila travailler ça. mba ahafahantsika miazona an'izay Il faut famonjena travailler. izay. C'est pas acquis, hein? Le famonjena tsy hoe vita teo fotsiny ihany fa mila miasa isika ho amin'ny fiazonana an'izay famonjentsika izay. Pourquoi vous vivez, mes sœurs? Inona ny antony iainanao raha vavy? Hein? Pour rencontrer Jésus un jour, non? Tsy mba eona amin'ny tompo ve indray andro any sa tsy zany? Le Seigneur va nous dire, bon et fidèle serviteur, rentre dans mon royaume. Mba ahafahan'ny tompo miteny hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky Que ce midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Zay ve mifaniritsika? Ce serait tellement grand, puissant, bon d'entendre cela. Tena zavatra anisan'ny tsara indrindra angambany ny andrehan'izany teny zany. Mais par contre, comme il dit, un chrétien insoumis a un avenir incertain. Dia nefa koa manoloana an'izay ihany misy tenin'Andriamanitra hoe ho an'ny kristianina anankiray izay tsy mankatoa dia tsy azo antoka ny mandrakizay ihany, tsy azo antoka ny ho aviny. Et on ne sait pas où on sera. Dans la perdition. Ary amin'izay fotoana izay dia tsy azontsika eritreretina velively ny toerana misy atsika any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Mais comme je dis, le Seigneur ne va pas changer son plan. Averiko ihany ny tompo akory tsy hanova ny planiny. Le plan de Dieu va se réaliser. Ny planin'Andriamanitra dia ho tanteraka foana. Qu'on le veuille ou non, Na tiatsika na tsy tiatsika mais le plan de Dieu va se réaliser. tsy maintsy ho tanteraka ny planin'Andriamanitra. Na ohatra sanatria hoe tsy eo intsony ary isika. Hein? Le plan de Dieu pour son Église va se réaliser sans nous. Ny planin'Andriamanitra mikasika ny fiangonany dia tsy maintsy ho tanteraka na tsy eo intsony ary isika. Mais comment on a intérêt Zany hoe mila isika zany de faire partie tsy maintsy anisany de ce plan de Dieu. tafiditra ao anatin'izany Amen. planin'Andriamanitra izany. De faire partie de ce plan de Dieu, mes sœurs. Anisany mba tafiditra ao anatin'izay D'aller jusqu'au planin'Andriamanitra bout. izany andeha hatramin'ny farany. Hein? La main dans la main, donc comme dans l'esprit je parle. Ifampitantana isika ao amin'ny tontolon'ny fanahy tiako resahana. Ifampitantana ao amin'ny fanahy Avec un cœur concerné par les autres. miaraka amin'ny fo izay liana ny amin'ny hafa ihany koa. Un cœur rempli de l'amour du Seigneur. Fo izay feno ny fitiavan'Andriamanitra. L'amour de Dieu de notre cœur, comme la parole nous dit, on ne va pas chercher notre propre intérêt. Raha feno ny fitiavan'Andriamanitra tsika araka ny tenin'Andriamanitra dia tsy hitady ny tombony ho antsika. C'est tellement bon de vivre l'évangile. Hein? Tena tsara indrindra izany hoe miaina. Tellement bon de vivre l'évangile. Afaka miaina ny filazantsara On izany. va passer à côté. Marina tokoa Souvent on mety passe à côté. matetika tsika mety Mais si on est tsy sincère, atakatra fa raha tena si on est sincère, tsotra raha tena tsotra isika le Seigneur nous ramène. dia ny tompo mihitsy no amerina antsika ao amin'ny Le lalamarina Seigneur nous indray. ramène. Ny tompo mihitsy ny amerina antsika ao amin'ny lalamarina indray. Nous ramène et on aura l'occasion de réaliser, je suis passé à côté, je m'humilie, je reconnais. Ary amin'ny fotoana izay tsika hiteny hoe tena diso manetry tena tsapako ny fahadisoko Seigneur, fais ton œuvre dans mon cœur.
amin'ny fotoana iny ianao dia afaka miteny hoe tompo change-moi. manaova asa ho ampoko vai a Peut-être c'est un mot qu'on ne dit pas assez au Seigneur, ça. mety hoe teny tsy de tenentsika Change-moi. loatra amin'ny jesosy zany amin'ny tompo hoe Souvent c'est tovao l'orgueil. aho. Souvent c'est l'orgueil. matetika mantsy de ny avinavontsika On n'est pas seulement orgueilleux dans l'église parmi nos frères et nos sœurs, peut-être devant le Seigneur même on est orgueilleux. le izy indraindray tsy hoe vitany manoloana ny ravavintsika na ny anadatsika ao amin'ny mpiangonana ihany tsika no miavinavina C'est sérieux. fa indraindray ary manoloana ny tompo mihitsy tsika mbola ao zay avinaviny zay C'est sérieux. tena Hein? zavatra matotra Que la ile izy crainte de Dieu puisse toucher notre cœur ce matin. fa aokanay amin'ity marain'ity a ny tahotra an'andriamanitra mba ahazo ny fotsika Que nous puissions dans la simplicité, mes sœurs, aokantsika ao anaty fahatsorana ravavisana vivre l'évangile, iaina filazantsara comprendre l'évangile, atakatra ny filazantsara chercher hitady de l'aide, hitady famonjena mais ne pas se satisfaire de ce qu'on est, de l'état qu'on est. ary aoka mba tsy ho afa-po ny amin'ny toetra efa On nanantsika se satisfait de ce qu'on est dans le Fotsiny. naturel. lasa ho afa-po a ny amin'ny maizahana ny amin'ny izy atsika eo Là- amin'ny hita maso Là, on ne marque pas de poids du tout, là, si on regarde dans le naturel. raha zany ny zavatra ataotsika dia tsy mahazo point itsika na tsy misy tombony ho atsika mihitsiny Mais souvent, on regarde dans le naturel. fa nefa matetika dia mijery ny amin'ny hita maso ihany itsika Il est temps de changer. fotoana zao a Il est temps hiovana de changer. fotoana zao a hiovana J'ai pas envie d'entendre et de re-entendre, mais que rien ne se passe dans ma vie. tsy izay tsony ny tiako hoe mare nefa tsy misy zavatra miova eo amin'ny fiainako Si vous ne savez pas quoi, mais demande au Seigneur de vous montrer. raha ohatra ka tsy mbola fantatrao le izy hoe inona dia mivavah antanio ny tompo a mba hampisehony anao an'ilay zavatra Seigneur, j'ai entendu, tompo nare a je veux le vivre. fa maniry a ny Fais ton iainana œuvre dans mon zany cœur. ataovy ny asa tokony ataonao apoko Parce qu'on sait que dans la parole de Dieu aussi, il nous dit que le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il résiste aux orgueilleux, non? voasoratra zany ao anatin'ny ten'andriamanitra hoe manohatra mpiavinavina izy Si on ne voit pas qu'on a besoin d'un changement dans notre vie, amin'ny fotoana anankiray tsy mahatakatra tsika hoe mila misy zavatra miova ao anatintsika ao a on est orgueilleux. dia zany ny antsoina hoe mpiavonavina On est orgueilleux. mpiavonavina isika Mais le Seigneur résiste aux orgueilleux. nefa ny tenin'andriamanitra hoe milaza hoe andriamanitra dia manohatra ny mpiavonavina Ne vous inquiétez pas de ce que les autres vont dire, même si j'ai pris du temps pour reconnaître mon état, même si j'ai pris du temps pour reconnaître mon tort. aza manahy ianareo ny amin'ny fijeriny hafa mety naka fotoana ela be zay vao natakatra hoe tena tsy netiny nataoko Même si j'ai pris du temps pour reconnaître que j'étais pas bien, j'ai pas bien fait. mety hoe fotoana ela mihitsy no nilaiko a nafako natsapa hoe tena tsy mety ny nataoko Que je suis passé à côté. hoe tena nanao zavatra tsy nety ny fanohatra tamin'ny tokony ho izy mihitsy a Ne laissez pas l'orgueil vous arrêter. fa aza vela hoe ny avonavina no tsy amelantsika hiala ao anatin'izany toerana zany Humiliez-vous sous la fa puissante main du Très-Haut, manetretena eo ambany tana maherin'andriamanitra qui est capable de nous pardonner, izay tena afaka qui est mamela capable ny de nous herintsika laver, afaka manadio atsika tanteraka qui est capable de nous purifier izay tena afaka manadio atsika tanteraka et qui est capable de nous donner l'occasion de marcher comme un chrétien qui doit marcher. ary mamela atsika manana fotoana andeha tahaka ny Amen. tokony andehanan'ny tena Avec sa kristianina grâce, avec son amour miaraka amin'ny fitiavany a sy ny fahasoavany et sa bénédiction. sy ny fitahiny ihany koa Et nous serons aussi une bénédiction pour l'Église. ary mba ho tonga fitahiana ho an'ny fiangonana ihany koa Amen, mes isika. sœurs. amen Vous ravavisany voulez être une bénédiction pour l'Église? te ho fitahiana ho an'ny Vous fiangonana voulez prendre venao votre place dans l'Église? maniry venao andray ny toeranao anatin'ny Il y a fiangonana un prix amin'izay à payer, il y a un chemin à prendre. misy vidiny aloha misy lalana tsy maintsy ho raisina Mais la grâce de Dieu est là. fa eo kosa nefa ny La fahasoavan'ny grâce de tompo Dieu est là. eo ny fahasoavan'ny tompo Amen. amen Pour arriver à rentrer dans ce plan que le Seigneur a pour nous. eo ny fahasoavan'ny tompo ahafahantsika miditra ao anatin'io planina izay efa
no many tompo antsika io Et c'est ce que le Seigneur s'attend de nous. ary zay indrindra no zavatra endrasan'ny tompo amintsika. Amen. Nous Amen. ne serons plus la même. Mba tsy ho hijanona amin'ny isika teo aloha ihany isika. Tourner, virer, lutter, Miady, manohatra, mihodinkodina, détruire, mandrava c'est grave. satria Hein? On n'est pas appelés, mes sœurs, vous êtes des sœurs bien-aimées, on n'est pas appelés à vivre comme ça. satria mampalahelo ny zavatra tahaka izany satria raha vavisany a tsy natsontsika hiaina tahaka an'izany Vous êtes les bien-aimés du Seigneur. satria isika dia tena hoe malala eo mason'ny tompo. Nous sommes les élus du Seigneur. Itsika dia nosafidian'ny tompo Hein? Mais restons les élus du Seigneur. fa aokontsika mba hijanona ho izay olona no fidiana En izay marchant dans la droiture, dia tena hoe andeha ao amin'ny fahamarinana, dans la vérité, ao amin'ny Amen. fahamarinana, fahitsiana, dans la soumission. ao anatin'ny fanekena. Cette soumission-là, c'est important. Satria zava-dehibe zany fanekena, soumission, fanekena, tsy tena fanetreteny fa fanekena. Ao anatin'izay fanekena izay. Amen. Amen. Le Seigneur nous aime. Tiantsika ny tompo a. Combien de minutes il nous reste? On a encore du temps? Ou c'est fini? Mino a mety mbola manana fotoana kely ve tsika sa efa tapitra ny fotoana izay ahafahantsika miaraka? J'espère que j'aurai l'occasion, samedi prochain, de vous parler un petit peu. Là, on a parlé un peu sur notre rôle à l'église. Teto zany tsika tamin'ity androany ity zany a ny mba natao anatin'ny fizarana natao a dia hoe ny toerantsika ao anatin'ny fiangonana. Mais de parler un peu plus sur notre rôle à la maison, non? Fa mino aho fa amin'ny herin'ny an'io zao a mety mbola hanana fotoana Amen. ahafahana miresaka hoe aiza ny toerana misy atsika ao anatin'ny tokantranontsika ao. Amen. Amen. Il y a un effort à faire. Tena hoe misy ezaka Il mila y a atao. un effort à faire. Mila ezaka zany. On a besoin de faire cet effort pour arriver là où le Seigneur veut qu'on arrive. Ary tena mila raisitsika izay ezaka izay ahafahantsika tonga eo amin'ilay teboka izay tiany tompo hahatongavantsika. Amen, mes sœurs. Raha zany On va faire raha cet effort. anao an'izay ezaka izay tsika. Hein? C'est les violents qui s'emparent du royaume. C'est les violents qui s'emparent du royaume. Hozy izy ny ten'Andriamanitra hoe ny fanjakana dia rombahana ary ireo izay ary mpandrombaka mankazy ankeriny. Zany hoe mila mandrombaka tsika zany. Efforcez-vous de rentrer par la porte étroite. Mila mianatra tsika miditra amin'ilay varavarana tery. Hein? Il y a un effort à faire. Hein? Tena hoe mila esaka zany hoe miditra amin'ny lalana tery zany a. Mais la grâce du Seigneur est là. Fa eo koa ny L'Esprit fahasiavan'ny de tompo. Dieu est là. Eo ny faninana L'amour de Dieu est mason'Andriamanitra. Eo ny fitiavan'Andriamanitra. Parce que Jésus, il aime son Église. Satria tiany Jesosy ny Hein? fiangonana. Dieu aime son Église. Satria tiany Jesosy ny Et c'est lui fiangonana. qui construit. Dia izy a no manorina. Amen, mes sœurs. Amen rahavavy. C'est bon, vous n'êtes pas fâchés avec moi. J'ai pas dit des choses qui... Mino aho fa tsy tezitra amiko nareo a tsy niteny zavatra izay matohana anareo a Je vous aime, hein? satria tiako ianareo. Mais on a besoin d'être vrai. Fa tsika mila ho tena izy tsika marina isika. On a besoin d'être vrai. Mila tsy miafokafona isika. Que la crainte de Dieu saisisse nos cœurs ce matin. Fa aokane a ny tahotra an'Andriamanitra ahazo ny fotsika. Amen. Soyez bénis. Merci d'être venus. Aoka ho tahin'ny tompontsika rehetra misaotra Mais comme je vous ai dit, namaly ny antso araka ny lazaiko teo hoe je ne suis pas une grande prédicatrice. araka ny lazaiko anareo teo hoe tsy hoe mpitory-teny a mahay mandahan-teny aho Mais dans la simplicité. fa atao anatin'ny fahatsorana tanteraka. L'évangile est simple. Satria ny filazantsara koa dia zavatra Des fois, tsotra. chez nous, on complique les choses. Indraindray tsika no manasaro-javatra. Parce qu'on a envie de vivre ce que nous voulons vivre. Satria ny anton'izay dia tsika te hiaina ny zavatra tiatsika hiainana. Il y a beaucoup de choses que peut-être moi aussi j'aurais aimé dans ma vie. Mety maro ihany koa ane zavatra mba niriko hoe hiainako eo amin'ny Mais fiainako ce n'est hoe pas du Seigneur. nefa tsy avy C'est pas le amin'ny tompo plan de le izy. Dieu. Tsy plan ny C'est parce tompo que le le izy. Seigneur a pour moi. Tsy izany nefa nomany tompo anahy. Je veux ce que le Seigneur a pour moi. Ny zavatra iriko a dia izay efa nomeny tompo ho ahy. Et c'est à cela que je veux travailler. Ary izay indrindra no hiasako Amen. isan'andro isan'andro. Amen, mes sœurs. Amen. Ben voilà, soyez bénis.
zay ary a dia tahiny jesosy ianareo Merci. Merci. Je n'ai pas été trop vite. mino aho hoe tsy nandeha angaikaingana be izy a mino aho hoe voapita ny afatra Eh bien voilà. Bonne continuation. dia misaotra ny tompontsika dia amin'izao fotoana izao a dia hitoy a ao anatin'ny fandarana manaraka isika. Amen. Amen. Mino fa nandray zavatra tsika androany. Donc j'espère qu'on a reçu quelque chose ce matin. Dia tena hoe misaotra ny tompontsika ny amin'ny zavatra rehetra izay ndraisintsika androany a. Donc on remercie le Seigneur pour tout ce qu'on a eu aujourd'hui. Dia misaotra betsaka ny mpanompo vavy izay nanaikina ampiasain'ny tompo a. Et merci à la servante qui a accepté de partager la parole. Dia tsy ho lava be intsony satria efa nihoatra be ny fotoanantsika. Donc on va pas tarder parce qu'on a pris beaucoup de temps. Fa hiaraka hivavaka tsika hisaotra ny tompo a. Mais allons prier pour remercier le Seigneur. Raha mba afaka hiaritsangatsika hisaotra ny tompony amin'izay Allons nous lever ce matin. Jesosy io misaotra anao zay ny amin'ity fotoanandroany ity a. Jésus, merci pour ce moment. Misaotra ny amin'ny teny izay napetraka tao amin'ny poniny mpanompo vavinao Jesosy. Merci pour la parole que tu as déposée dans le cœur de ta servante. Misaotra koa ny amin'ny famalinona etaeta amin'ny fonay tsirairay avy. Merci parce que tu as répondu à la soif de notre cœur. Misaotra satria tena nahita ianao Jesosy ny ady tany am-ponay tsirairay avy. Merci parce que tu vois le combat dans le cœur de chacune. Dia tena misaotra tena tsy ampy ny teninay Jesosy a. Alors les mots nous manquent, Jésus, Fa tena hoe mankasitraka izay. mais nous sommes reconnaissants. Dia tena misaotra ny amin'ny zavatra rehetrarehetra. Alors merci pour tout, Jésus. Misaotra ny amin'ny zavatra izay nataonao teo amin'ny fiainanay. Merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Amen. Misaotra Amen. Jesosy. Merci Jésus. Dia farany a tsy tonga dia mandeha tsika. On va pas tout de suite partir. Fa misy fiarahana miala etaeta kely vetivety. Donc il y a une petite collation. Izay rahantsika. On va être ensemble. Dia manarak'izay koa azadino ny amin'ny herinandroany. Et n'oubliez pas, samedi prochain, donc le 22, Nandray zavatra tsika androany a dia mino aho hoe anasa olona tsika hisitraka an'izay zavatra izay koa. alors on a reçu quelque chose aujourd'hui, donc nous allons aussi inviter les autres la prochaine fois, Mba tena hoe handray an'izay zavatra andraisitsika androany. afin qu'elles puissent recevoir aussi ce qu'on a reçu aujourd'hui. Ie, dia farany a azadino a reto le boky. Donc n'oubliez pas les 2 livres qu'on a parlé. Misy a ny fanambiny azo fijaliana dia misy a ireo asa fanompona 10. Donc il y a les 5 ministères et le défi de la croix. Dia araka ny teniko teo hoe tena zava-dehibe a ny famakitsika ny boky ohatrotony a. Donc c'est très important de lire ces livres Satria tena misy fanambarana azo tsika amin'ny alalan'ny famakiana n'itony boky tony. parce qu'il y a des révélations qu'on peut avoir en lisant ces livres. Ie, dia azadino mety miandry kely ny fandaminan'ny mpikarakaratsika dia afaka mandroso ao anatin'ny fiarahana miala etaeta kely. Donc on va attendre un peu l'équipe pour préparer la collation et après on pourra être ensemble. Ay dia saika adiniko misaotra be dia be ho an'ny ekipa izay mikarakara Ah, j'allais oublier, donc merci à toute l'équipe ny izay s'organisena tanteraka an'izao fotoana izao. tous ceux qui ont organisé pour l'accomplissement de ce moment. Dia misaotra betsaka amin'ny ekipa média no ny izy ireo a dia afaka nisy ny fampitana mivantana. Donc merci beaucoup à l'équipe média qui a pu diffuser le séminaire en ligne. Na afahan'ireo izay tany amin'ny faritra azy izay tsy afaka tonga teto nanaraka an'izany. Alors celles qui sont en province, Ie, dia mankasitraka ny mpikarakara rehetrarehetra.
Et merci beaucoup à tous les organisateurs. Ny fandaminana avy any amin'ny mpikarakara samy mipetraka daholo zany tsika dia hozaraina eny amin'ny place le ferana miala hetaheta. Donc on va tous s'asseoir et on va nous donner les goûters. Dia misaotra betsaka anareo izay nanaraka mivantana. Donc merci à toutes celles qui étaient en ligne. Dia amin'ny herinandro andray aza dino amin'ny 6 sasany maraina ihany ao fotoanantsika. Donc n'oubliez pas, samedi prochain à 9h30, on se retrouve ici. Dia tahin'i Jesosy daholo isika. Que le Seigneur vous bénisse.